eny avy akory aby sika finaritra aby ragnandria tonga eto amin'ny fandarana catéchisme d'adulte amizao andro zoma izao manao antsokely anareo hoe mahazo ve ny Facebook any amintsika any mandeha tsara ve mahare ve nareo mba mangataka retour kely eny ary eny tompoko tonga amin'ny fotoana zay fanandrasantsika moa zany a zay resahana ny amin'ity loha hevitra somary manahirakirana atsika ity dia iresaka ny tontolo ny atao hoe monde surnaturel atsika na koa ny tontolo parallèle na ny monde parallèle na koa zay lazaina hoe multivers zany hoe misy univers maro hafa akoatran'ity univers atsika ity sy ity système solaire atsika ity kidy misy monde hafa univers hafa réalité hafa dia fanontaniana mipetraka manitikitika hoe misy existence hafa akoatran'ny existence eto an-tany dia kidy misy existence hafa dia misy être ao anatin' zany existence zany ohatra antsika zao être humain donc misy zany ny être inhumain dans le bon sens du terme fa tsy hoe inhumain hoe olona tsy misy fo tiako tenena zany hoe tsy manaraka ny cadre na ny mahazatra atsika andavanandro zany a zay zavatra zay ok safiana aminareo fa passionko manokana ty zavatra ty satria zavatra amamistika areto no hidécouvrir anareo hoe atraizany mahamistika manoloana an'izany zavatra zany rehefa miresaka univers miresaka monde hafa dia voakasika ao anatiny koa ny resaka théorie de l'évolution zay manahirana ihany koa na ho an'ny théolojiana sasany izy
tsy maintsy voaresaka ao anatin'izay koa ny hoe misy ve ny extraterrestre. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot extraterrestre? Fa tsy tonga dia teny fotsiny tsika hoe tsika masana vao miteny hoe extraterrestre dia tonga dia ilay ao anareo filaza zany tonga dia ilay any amin'ny film cinématographique ilay film any Hollywood no eritreretintsika. Non, tsy ao anatin'izay mihitsy le izy fa ho hitanareo eo hoe inona no ho resantsika. Ohatran'le film exorciste ihany io. Hitanareo le film exorciste tena kanisy iny zavatra iny no reproduisevan'ny mpanao film izay n'exagéren zareo dia nasiany zareo sauce mazava ho azy satria ianao mila mivarotra dia rehefa mivarotra roman mivarotra film dia tsy maintsy asiana fiction. Zany hoe anjarantsika zany eto no manao démystification an'ilay izy, zany hoe inona ny part de fiction ao anatin'ilay resaka, inona ny part de vérité ao anatin'ilay resaka. Fa tsy azotsika tonga dia atao anaty kitapo anankiray ilay izy dia tonga dia ohatsika science fiction zany za zao sura misy fa misy taminareo zao mieritreritra hoe io le rangahy io fa iteniteny foana fa iresaka extraterrestre ngambany io mety hanao ohatran'le secte fa raélien misy le secte raélien izay miteny hoe izy ny vangina zay reny le parina fiction natsofoko ny olona ao anatin'ny monde métaphysique. Donc zany ny rôle ko eto zany en tant que théologien dia ny rôle ny théologien manao ny atao hoe œuvre de démystification du monde surnaturel. Fa le monde surnaturel n'existe. Eto zany tonga dia ny postulato zany ny position tonga dia vao mainga dia zao hoe misy le monde parallèle, misy le monde surnaturel, misy ilay multivers. Fa avy eo il faut faire la part des choses hoe aiza ho aiza ny fiction ao anatin'izy ary aiza aiza ny réalité biblique. Tsy ndriko tsara biblique ao anatin'ilay izy. Zay zany le démarche atsika na ny approche-tsika zany. Dia voavaly sady le fanontaniana hoe compatible amin'ilay soratra masina ve reo loha hevitra zay ho resantsika ireo dia ho zao hoe eny tompoko. Tonga dia tsy misalasala zany eto hoe tena compatible ara-tsoratra masina ary izay no démonstration ho ataontsika zao. Fandre foana ny hoe surnaturel, les mots, les sémantiques, mianatsiny am'le terme technique rehefa mampiasa voambolana tsika zany le sémantique, les mots zany surnaturel mahatonga an'le izy hoe surnaturel dia satria refesitsika miainga avy amin'ny zavatra sensible, zany hoe zavatra azo refesiny reto vavady-tsaina dimy reto, ny hitan'ny maso, tsapain'ny tanana, renesiny sofina, odorat ary ny tsiro. Donc zany rehefa tsy voarefin'ireo 5 sens sensoriel reo zany le izy dia tonga dia apetrakitsika amin'ny atao hoe surnaturel. Donc zany tsika eto rehefa miresaka dia tena manao théologie ary rehefa manao théologie dia tsy maintsy manao analyse na champ sémantique. Champ sémantique amin'ny lalao voambolana be dia be ny ataontsika eto zany. Misy tontolo hafa ankoatran'ity misy atsika ity ve? Valiny tonga dia omeko tsisy miolakolaka eny. Misy tontolo hafa ankoatra misy atsika ity. Biblique et scientifique ny preuve ny raisonnement hitondrantsika amin'ity resaka ity. Tsika tsy le olona mpaninofy hoe mialatsiny tsy le olona le mpifoka moquette. Tsika tsy le mpaninofy ohatran'le tenen'ny Anthony fa nitononoko teo moa tsy le hoe secte raélien, le prophète des extraterrestres. Fa isika dia miainga avy amina piste biblique fa tsy données biblique. Misy ny atao hoe piste biblique, misy ny atao hoe allusion biblique, tsy hoe illusion, allusion biblique. Zay karazana varavarana misokatra amin'le monde mystique. Efa niteniko taminareo teto foana hoe ny théologie areto mitodika amin'ny rahalahiko sy anabaviko rehetra mpanao théologie, zay sura fa androany zareo dia
hitorabato androany zareo dia hanombo ao ambony hazo fijaliana hoe omboy RGL fa mpaminany sanjo satria ny défaut-tsika théologiana dia everitsika fa ny théologie des sciences exactes iny le atao hoe dogmatisme hoe rehefa tsy voazavany boky dogmanareo ny zavatra dia lazainareo fa diso amiko ny théologie dia karazana varavarana misokatra ho any amin'ny monde mystique tontolo ara-panahy tontolo tsy azony ça dépasse tout raisonnement humain ary mbola ho resahako ao rehefa aveo hoe voatery ary tsy maintsy isika manao ny atao hoe approche apophatique manao ny atao hoe approche apophatique soratako eto ngamba izy mba ho hitatsika hoe tsy maintsy manao ny atao hoe approche apophatique na koa le lazana hoe théologie négative zay fomba ilazana azy daholo zany ka eto zany mila tsiny mampiasa eto zany tsy manao zavatra kianjoanjo fa zavatra précis mitodika amin'ny théologiana aloha eto hoe raha vao ianareo manao approche dogmatique ny traité anty sujet ty de tonga de ozonareo hoe ianao tantara valamaty le RGL io tsy nampianarina tany amin'ny séminaire théologique partany zany tsy nampianarina tany amin'ny faculté de théologie zany oui satria ny zavatra ampianarina anareo any tsy nampianarina anatany dia resaka dogmatisme fa ny manokana dia hoe tsy maintsy rehefa miresaka momba ny tontolon'Andriamanitra ary ny tontolo dimension spirituelle dia tsy maintsy mampiasa ny atao hoe approche apophatique na koa ny atao hoe théologie négative le négative tsy milaza hoe diso na ratsy fa dikany atao hoe théologie négative na approche apophatique zao hoe l'explication au-delà des mots zany hoe ny fanazavana dia tsy voazavana voambolan'olombelona mbola hazavay koa rehefa aveo izy fa mihoatra noho ny voambolana ary azadiny fa ny atao hoe anaran'Andriamanitra zay nampianarana atsika théologiana tany amin'ny faculté de théologie dia atao hoe le tout autre zay ny anaran'Andriamanitra le tout autre satria miainga avy amin'ny hoe ny fievitra sy fievitrareo ny fisainako sy fisainanareo dikan'izay raha Andriamanitra le tout autre ny réalité an'Andriamanitra tsy réalité atsika ny dimension n'Andriamanitra tsy dimensiontsika ny dimension céleste tsy dimension terrestre donc tsy possible mihitsy nanaovantsika analyse anthropomorphique an'Andriamanitra fa tsy maintsy manao analyse apophatique na négative zay au-delà des mots izay no mahatonga anao hoe sady théologiana aho libéral aho no mystique satria il est impossible d'expliquer Dieu il est impossible de comprendre Dieu sans être mystique fa raha dogmatique ianao no manazava an'Andriamanitra dia caduc ny raisonnement anao tonga dia mihidy anaty boaty ianao dia izay na mitonga anao nareo fananina ny fidy anty lohevitra ty androandro hoe fa maninona aho no tsy maintsy miditra amin'ny atao hoe mysticisme ho an'ny connaisseur an'izany lohevitra zao de toy izako le fanazavako aizahoaiza ny fiatraikany zany eo amin'ny fahazahoana ny théorie de l'évolution izay bête noire ny théologiana zany re nefa dia hanazava aminareo hoe je suis extrêmement à l'aise amin'ny atao théorie de l'évolution zay tsy miainga avy amin'ny hypothèse ny Darwin fa hypothèse hafa no iaingako amin'ny atao hoe théorie de l'évolution za zany dia anisan'ny théologiana aho fa horentany horendanitra azonareo itorahana vato aho zany ary azonareo itorahana voatabia manaiky ny théorie de l'évolution mais non pas celle de Darwin fa ho hitanareo izy rehefa aveo hoe inona les notions de l'évolution biblique théorie de l'évolution biblique fa tsy théorie de l'évolution athéiste averiko ndray théorie de l'évolution biblique fa tsy théorie de l'évolution athéiste satria zany ny approche tsika
eo amin'ny fomba anazavana le théorie de l'évolution dia tsy maintsy miainga avy amin'ny penchant anao aloha, tsy maintsy miainga avy amin'ny position anao. Raha olona athée anao no mampiasa ny théorie de l'évolution dia miainga avy aiza ny ianganao. Zany hoe tsy neutre, tsy objectif mihitsy ny approche fa tsy maintsy tendanciel. Dia za koa zany ny approcheko dia miainga avy amin'ny atao hoe finoana fa tsy croyance. Eto koa dia ho hitanareo samihafa atao hoe finoana, foi chrétienne. Moi, j'ai la foi chrétienne et non pas une croyance chrétienne. Satria be dia be ny kristianina ao anatiny atao hoe croyance. Dia ny croyance nefany tsy misy fototra, tsy misy base, tsy misy racine, fa olona mitsingevana eny amin'ny habakabaka, olona manofinofy, olona mandrevin-gadra, olona mialatsiny mpianikazo ara-panahy. Donc ny croyance dia tsy misy base théologique, ny croyance dia tsy misy base scientifique, ny croyance dia tsy misy base ontologique, fa ny croyance dia hoe zao ny any finoko point barre. Zany tsy manan-kery amin'ny monde académique hoe non, tsy maintsy misy fototra iorenana. Za kosa nefa dia ny foi chrétienne dia misy ny fototra zay hitondrantsika azy hoe la théorie de l'évolution biblique no arosoko aminareo eto mba ahafahako manazava le monde parallèle sy le monde surnaturel ary ny resaka extraterrestre sy ny sisa. Toko mazava tsara lay izy zany mba tsy hampilaza aza mampilaza azy zavatra zay tsy nilazaiko, so matsy maika be tsika hanoratra rehefa avy ao. Dia tsy aferina fa tsy mampahalezy ny théologiana namako maro ty lo hevitra ty. Handosirany zareo io rehefa miresaka an'io dia tsy ilainy zany fa ny finoanan Jesosy no zava-dehibe. Ny lanitra no atao important zanako fa aza mametra-panontaniana zany hoe misy ve ny extraterrestre sa tsy misy, tsy mampandroso zany. Adiaphora zany, tsy ekinam-pamonjeny zany, aza mandany andro amin'izany. Jesosy ny tadiavo fa aza manontany an'izany. Ny antony zany fomba famalina fanontaniana zany dia satria tsy mahalezy ny théologiana maro ity resaky ity, ka dia tonga dia fomba famonoana afo an'ilay izy fotsiny dia hoe adiaphora. Le adiaphora mantsy soratako eto le hoe adiaphora dia midika hoe tsy iakina mpamonjena. Ohatrany hoe manoratra amin'ny tableau zao fa aza gaga nareo tsy iakina mpamonjena, dikany atao hoe adiaphora. Dia hoe sujet adiaphora zany erzuel, sujet tsy iakina mpamonjena zany no zany tsy tokony andaniana andro fa mety manozongozona ny finoan'ny olona azy, mety mahatonga ny olona hoe ho lasa atevy vita ty fandarany ty. Zany efa tena miteny aminareo fa vao maika ho anah aloha, vao maika mirenforcer ny finoko an'Andriamanitra. Tsy misy hoe kay ny finoana kristianina io misy fototra fa tsy mitsingevaevana ery amin'ny habakabaka ery. Tsy hoe le olona le mpandefa vinany sanatria, tsy amin'izany mihitsy. Izay no nezahana na ely sy naparitaka hatramin'izay hoe la religion est l'opium du peuple. Je dis bien la religion et non pas la foi chrétienne. Efa nanao fampianarana tsika eteto hoe samihafa ny atao hoe foi chrétienne, ny chrétienté ary ny christianisme. Ny chrétienté ozy tsika dia resaka valeur soatoavina, ny christianisme dia institution na ny religion zany, fa ny foi zao resantsika zao le contenu fa tsy le contenant, le fototry le antony finoanao. Io natao hoe foi chrétienne. C'est pas être FJKM, c'est pas être FLM, c'est pas être ECAR, c'est pas être Jesosy mamonjy. Ça, ce sont des contenants de la foi. Mais la foi, c'est la raison d'être de notre foi. Io tsy misy couleur io tsy misy dogme io tsy mi-appartenir amin'ny fiangonana-dehibe sy fiangonana zandriny io, fa io dia universel io. Fa ny tsirairay avy eo no miezaka micolore azy sy mandoko azy amin'ny goany, dia iny no lasa dogme catholique. Dia miezaka mandoko azy amin'ny goany protestant dia lasa dogme protestant. Dia miezaka mandoko azy amin'ny goany orthodoxe dia lasa dogme orthodoxe. Fa za zany dia non, retournons à la source
Et moi, je prône plutôt pour une religion, pour une foi chrétienne universelle, mais plus une religion, mais plus une foi chrétienne dénominationnelle. Io zany no revigadra koraha tianareo fantatra. Hergel zany dia manofiny mba hiverenany atao hoe le vrai christianisme universel. Dikany universel zany a ho an'ny rehetra. Fa tsy dénominationnel. Le dénominationnel dia hoe dénomination protestante, dénomination catholique, dénomination sisisy. Izay hoe mba ho ray aminy izy rehetra raha tianareo iray mpino dia tsy maintsy ravana ny dénomination. Fa tsy possible ny maha iray mpino raha ohatra hoe oziny katolika hoe ny atao hoe iray mpino dia tsy maintsy miverina valabe ny Roma daholo ianareo protestant rehetrarehetra fa nareo zaza ondro mania. Dia hiteny koa protestant hoe raha tianareo iray ny fiangonana dia mila manaiky ny fampianarana vokatry ny réforme daholo nareo fa miala amin'ny fampianarana disonareo any amin'ny fiangonana zandriny any. Donc na haniry nify eky ny akoho tsy hisy zany. Fa le mahiray dia le resaka foi universelle. Iny mbola sujet hafa iny fa manararaotra fotsiny a miteny an'izany mba tsy voatsika lavitra amin'ilay lohahevitrytsika. No zany dia tsika eto amin'ny Hergel zany dia hiezaka sika tsy manana ny atao hoe valiteny absolu fa misy ny atao hoe tentative d'explication ary mila manana zay humilité zay sika hoe non tentative nefa ny il faut oser le dire. Rehefa tsy hitentsika dia iza no hiteny azy. Satria ny zavatra misy matetika any amin'ny fiangonana dia on évite la situation, la chose satria limité ny dogme. Tsy manakambara ny dogme rehefa tonga eo satria nahoana dogmatisme be les lectures bibliques. Fa isika eto manana zay libéralité zay mahatonga amin'ny teny hoe je suis un théologien protestant libéral. Za zany je franchis la ligne, je casse les codes. Je franchis les obstacles dénominationnels dogmatiques mba ahafahako à l'aise tsara mandeha à gauche à droite amina resaka raisonnement théologique misy fototra. Eny a ny zavatra zay ataontsika eto dia no exercice ho ataoko eto dia ny hoe hanondro anareo piste de réflexion biblique manoloana les mondes surnaturels, manoloana ny extraterrestre, manoloana ny multivers sy ny théorie de l'évolution. Ao anatin'izany koa resaka Big Bang. Inona ny piste biblique tsy ndriko tsara piste fa tsy donné. Ny donné masy dia hoe ity misy donné ohatrany hoe verset biblique milaza an'izao dia tonga dia ino ny donné nao piste na atao hoe intuition biblique. Intuition tao anatin'ireo mpanoratra ny soratra masina satria ireo olona mpanoratra ny soratra masina dia tsy nandeha tamin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra ary rehefa mandeha amin'ny tsindrimandry ny olona dia mandeha amin'ny atao hoe intuition divine. Intuition divine. Ny intuition anefany on ne peut pas l'exprimer par des mots. Ny intuition ianareo mahalala tsara fa misy olona manana loatra sixième sens. Manana intuition ny hoe manana intuition hafahafa zany misy ohatra ny olona manana pressentiment hoe misy zany hoe manana pressentiment hoe isy zavatra hitranga et ça arrive. Donc les intuitions pardon dia on ne peut pas l'expliquer par des mots. Donc zay mahatonga amin'ny teny eto hoe piste biblique nomeko anareo intuition biblique et non donné biblique. Tiako tonga dia hazava-deniny voalohany ny resaka. Ka ny tanjony eto dia tsy zany ho teny aminareo hoe ity no izy fa vita ny catéchisme d'adulte dia ianareo ihany no mandeha handinika amin'ny nahitonareo miainga avy amin'reto intuition biblique omeko anareo reto hoe manakolazaina amin'ilay izy amin'izay ve nareo rehefa antanina makasika amin'izay. Ok. Eto amin'ity lohahevitra ity no anehoako aminareo amin'izay ny atao hoe à la fois libéral et mystique. Misy tsy nahazo an'iny resaka iny mantsy je suis
un théologien libéral, protestant libéral et mystique. Hoe afaka miaraka tsara ve zany atao hoe libéral et mystique zany tena afaka. Eto indrindra amina sujet ohatra zao no ahafahana mampibaribary azy. Ka de tonga izy ty a karazana tribune nifidiko zany ty lohevitra ty a, tribune malalaka tsara ahafahako mampiseho aminareo ny postulat na ny position théologique anamako ana manokana zany zavatra. Hatram'izay ary tanako hatramin'ny farany, tsindriko tsara, efa hatram'izay ary tanako hatramin'ny farany fa tsy mifanohitra velively ny siansa sy ny finoana. Eto zany de mialatsiny ho an'ireo namako teolojianina zay miteny hoe tsy mifanaraka hoy ny siansa sy ny finoana. Diso zany amiko. Ny siansa sy ny croyance ny tsy mahay miaraka. Aza fangaro ny finoana sy ny croyance. Ny croyance dia tsy misy fototra iorenany, tsy misy base théologique, philosophique, anthropologique, scientifique. Fa ny finoana dia misy fototra scientifique. Tena mialatsiny iteny an'izao zavatra zao. Misy fototra scientifique ny finoana. Misy fototra philosophique ny finoana. Misy fototra anthropologique ny finoana. Misy fototra psychologique ny finoana. Fa tsy maniditsidina. Donc zany tena aza fandraisana mihitsy ny atao hoe croyance et foi. Tsindrina tsara zay zavatra zay. Satria ny science dia marina be zareo scientifique tena mankahala toute croyance. Les croyances tsy voatery ho diso mety ho marina les croyances fa izy zany toute forme de croyance de tonga de tsy ekeny zareo satria tsy misy raisonnement arahana. Par contre ny domaine ny finoana na ny foi de ho hitanareo eto amin'ity lohevitra ty ny roy mampifandray an'izy ireo ka ho hitanareo amin'ny alalan'ity exposé zay ataoko ity amin'ny farany fa ny découverte scientifique rehetrarehetra, ny recherche scientifique rehetrarehetra dia manery atsika olombelona hanana conclusion tokana de hoe il y a le divin. Je ne dis pas Dieu. Na ny agnostique manaiky an'izany. Et même les athées, il y a un divin. Ao aminaty zany divin zany dia azo expliquena sous plusieurs formes de langage. Satria alohan'ny teny divin de misy ny atao hoe infini. Eto am'izay tsika hiditra amin'ny resaka monde scientifique. Misy ny infini. Ary io infini io dia miainga avy amin'ny analyse ny atao hoe immensité de l'univers. Izay mahatonga ny manampahaizana itolagaga hoe fa ahoana ity galaxie, univers, multivers tsy hita pespecienina ity. Le infini, de moins l'infini à plus l'infini io zany mathématique. De jereo sahady fa efa mifandraika sahady zany any amin'le teny any amin'ny Exodus toko fahatelo andiny fahaefatra ambin'ny folo izay hoe zaho zay izy zay je suis celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Zany hoe langage théologique no miova fa ny sens mitovy de moins l'infini à plus l'infini io zany mathématicien de ozy izy ndray ny bibliste celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et je suis la fin. Tanareo, c'est une question épistémologique na sémantique. Mahatonga le obstacle dia problème épistémologique, zany problème na voambolana no mahatonga ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny scientifique sy ny théologien. C'est pas une question de fond, c'est une question épistémologique.
c'est une question sémantique. Donc ny rôle koa tsy hoe hiezaka ampiavana andreo fa hiezaka hoe isika aty amin'ny domaine ny théologie aza malaky tonga de mitorabato ny scientifique fa mila isika manao karazana traduction an'ilay langage théologique atsika rehefa miresaka amin'ny scientifique ianao dia mila manao traduction langage théologique ianao ho langage scientifique. De ohatr'izay koa ianareo scientifique rehefa iresaka amin'ny théologien de mila traduizenareo le langage scientifique ianareo ho compréhensible aty amin'ny monde théologique. Ary manaiky aho fa rehefa manao an'izay effort académique zay ny andanisiny ankilany de tsy maintsy misy zavatra latsaka ao satria qui dit traduction dia qui dit traduction dit trahison. Trahison zany hoe misy zavatra tsy maintsy tsy hoe misy concession. Les concessions moa tsy hoe mandefitra zany de hoe mila le ferna non, misy zavatra zay les rigueurs académique anareo scientifique tsy possible mihitsy ho azon'ny olona aty amin'ny monde ny olona tsotra. De ohatr'izany koa nareo théologien mba midina nareo amin'ny réalité ny masse populaire fa tsy ho takatry ny olona koa ny langage théologique anareo. Izay zavatra zay no andrasana izay natao hoe échange de procédé ilaina rehefa miresaka fa tsy tonga de manao hoe za micamper amin'ny position koa fa ity ny no marina zato isanjato. Hoy indrindra ty humoriste frantsay anankiray atao hoe Pierre Dac. Omeko anareo eto ny citation nyty humoriste frantsay ty io no iangako zany citation. Dia jereo tsara fa subtile be les citations zao no voalazany Pierre Dac. Je préfère le vin d'ici, zany hoe ty ambony tany, que l'eau de là. Zero tsara les jeux de mots, zero tsara les subtilités. L'eau rano, nefa raha tena marina ny fanoratra an'io l'eau io, l'eau de là io de L-A-U-D-E-L-A. Ny tokony ho izy zany raha ohatra ka en bon français grammaticalement correct de hoe je préfère le vin d'ici que l'eau de là, L-A-U-D-E-L-A zany hoe any akoatra zany l'eau de là zany. Fa navadiky Pierre Dac le l'eau de là nataony hoe l'eau L-A-U. Lalina be io citation io mahafinaritra izy mampomely izy fa mampisaina. Dia no raisiko io citation ny Pierre Dac io hoe blague nataon'izy io hamelezana ny kristianina. Zay le hoe de bonne guerre zany hoe tsy hoe atao manafitoina tsika koa mila fair play rehefa miresaka amin'ny olona satria zay le hoe échange. Blague le izy natao dans un premier temps hoe manao ironie ho atsika kristianina hoe aleoko ny ety an-tany misy divay mahafalifaly hitako maso toy zay zany any akoatra zany tsy mbola fantatra. De zao anefany zay le hoe lapsus révélateur. Andriamanitra koa manana humour. Mieritreritra azy humoriste le Pierre Dac fa Andriamanitra mbola fetsinao izy zay le c'est le dieu de Jacob. Azonareo dikany hoe dieu de Jacob. Jacob mihevitra azy ho fetsifetsy ratsy fa Andriamanitra mbola fetsinao Jacob. Zay ny dikany hoe le dieu de Jacob. Le dieu de Pierre Dac. Di Pierre Dac zao nanao namely fantsy hoe je préfère le vin d'ici que l'eau de là. C'est-à-dire rano matsatsy be zany any an-danitra zany matsatsy l'eau. Je préfère le vin que l'eau. C'est vrai, le vin c'est bon. Mais ce que Pierre Dac a oublié, et là je vais retourner sa citation contre lui, Vernam ndray zany, de soyons de bons joueurs. Dit-il le izy hoe je vous pose la question Pierre Dac, tsy eo izy fa manany ihany eto manao karazana ohatran'ny théâtre, za olona nanao théâtre mantsy dia fanamiko miresaka anareo izy. Je vous rends votre pièce de monnaie,
N'oubliez pas dans l'évangile, azadino fa ao amin'ny filazantsara dia ny rano no niova ho tonga divay fa tsy ny divay no niova ho tonga rano. Ça, c'est ma citation à moi, RGL. Averiko indray, azadino ry Pierre Dac fa ny rano no niova ho divay novany Jesosy ho tonga divay fa tsy ny divay no novana ho tonga rano. Misy dikany zany citation zany. Ça c'est ma citation, mbola tsy nisoratra quelque part zany dia tononoko eto le izy. Ino tiako tenena ao anatin'izany? Iza ny source avia iza ny fiandohana? Le vin n'est qu'un dérivé. Le vin n'est qu'un dérivé, zany hoe ohatra hoe efa dérivé, efa produit dérivé. Fa ny loharano nanaovana divay tompoko dia ny rano. Tsy nisy ny divay raha tsy nisy ny rano aloha. Marina fa nipotserina amin'ny hitsakitsahana dia mamoaka rano. Fa ny divay no novana, ny rano no tonga divay. Ny tiako atongavana dia zao hoe ity hita maso ity monde visible ity hiditra amin'ilay izy amin'izay tsika izay tena mety ho mahafinaritra arak'izay izy, si magnifique qu'il soit ce monde visible. Ce monde visible n'est que le reflet de l'invisible. Ity monde visible ity dia tsy inona koa fa alokon'ilay invisible. Na copie n'ilay original izay invisible. Ny rano no novana ho tonga divay fa tsy ny divay no novana ho tonga rano. Par ricochet, raisonnement vokatra dia hoe ny monde visible zay lazany hoe aleoko ty monde ity ozy izy, ce n'est qu'une copie ou un ombre, ou le reflet de l'invisible. Zany hoe ny source zany, ny loharanon'ny poiran'ity matière zay hitatsika ity tendrombohitra ka renirano, ranomasina, olombelona, tany, trano dia miainga avy any amin'ny invisible no nampisy ny visible. Or nefany miresaka ianareo, milaza anareo cartésien fa hoe raha tsy visible, raha tsy azo azavaina de façon visible dia tsy misy ny zavatra anankiray. Ono ny copie ve no entina anazavana ny original sa ny original no ahafahana mamarina ny copie raha manao légalisation de signature anareo any amin'ny fivolonana, raha manao légalisation de signature anareo any amin'ny fanjakana. Aiza ny original ary aiza ny copie? C'est à partir de l'original que nous allons justifier la copie et non l'inverse, mes chers amis. Donc le visible n'est que la copie, n'est que le reflet de l'invisible. Et je vais vous démontrer cela rehefa avy eo. Fa tonga dia avoakako aloha zany ny atao hoe teziko, hoe tiany teziko dia avy eo zany ho hitantsika eo ny toyany. Satria voalohany indrindra ny civilisation nisy rehetrarehetra teto ambony tany, ny kolotsaina rehetrarehetra misy eto ambony tany, anisan'izany ny kolotsaina malagasy. Raha vao misy zavatra rehetrarehetra culture zany dia misy ny atao hoe mythologie fondatrice. Ny tantaran'izao tontolo izao dia misy ny atao hoe mythologie fondatrice, zany hoe misy ny atao hoe karazana angano. Tsy malaza azy tsara ilay tena hoe angano fa mythologie, mythe. Or ny sensiny mythe tsy tena zay loatra fa zay no hany azo andikana azy. Dia misy mythologie daholo nanorena azy. Na ity Madagasikara zay indraindrayntsika ity dia misy mythe izay mirakitra ny filaza zany, mirakitra ny fahendrena malagasy. Raha mianatra antsika nanatra malagasy tany an-tsekoly na hatrany amin'ny université dia ny kolotsaina malagasy, ny soatoavina malagasy,
ny fisainana malagasy dia miainga amina mitôlôjia malagasy. Io le lazatsika ho ny taolo razantsika. Kidy taolo dia mbola misy koa ny taolony taolo zay nanovozany azy de aveza avy amin'ny atao mythe. Ce qui veut dire miainga avy amina mythe invisible no nafanaovana conception ny organisation visible. Ohatra zao tantaran'ny Roma zao a dia tantaran'le kambany Rolana hoe Romulus et Remulus. Angano io nefany a tsy le angano no zava-dehibe fa inona ny ao ambadiky le angano mba azahoana hoe fa inona ny fondation an'ny Roma mahatonga ny Roma ho la cité éternelle. Misy dikan'le izy. De tsy ho azonao mihitsy mahatonga ny Roma ho cité éternelle raha tsy mianatra ny mythologie romaine ianao hoe fa iza zany Romulus zany. Et pourquoi ianarana zany ho annanao droit dia ho annanao droit rehetrarehetra sy administration avy aiza moa ny héritage tsika amin'ny administration avy aiza ny héritage tsika amin'ny resaka notion de droit romaine ny atombohan'ny tompoko lahy sy tompoko vavy. Romaine andresaka eto tsy katolika fa Rome. Ancienne civilisation romaine. Pour vous dire que le visible, le concret n'est que le fruit, n'est que l'émanation de l'invisible mythologique. Chaque culture. Zay zany argument anankiray voalohany. Tsy mijanona antsika fa miainga avy eo aloha. Donc zany izao visible hitatsika zao dia miainga avy amin'ny zavatra ngeza noho izy. Mbola misy zavatra, il y a quelque chose de plus grand que ce que nous voyons. Enao zany raha minazy hoe za raha tena te za tsy mino raha tsisy porofo za tsy mino raha tsy misy zavatra azo tsapaitana. Il y a quelque chose qui est plus grand que le visible, mon frère et ma sœur athée et agnostique, parce que le visible n'est que le reflet de l'invisible. Et chaque organisation humaine n'est que le fruit d'une mythologie fondatrice. Que vous le voulez ou non, c'est la règle de jeu. Na io fiarahamonina malagasy reharehantsika io nizaniza na andeha ho any Inde ianao, na andeha ho any États-Unis ianao, na andeha ho any Afrique ianao, na andeha ho any Océanie ianao, na andeha any pôle Nord ianao, dia zany daholo ny atombohan'ny civilisation rehetra. Fa ny rôle atsika théorie manao démystification an'ilay mythe mba ho azo am'izay le hoe inona ny ontologie ambadiky le mythe. Ok? Donc ça, le résultat visible dia efa secondaire, fa tsy primaire, efa dérivé, fa tsy source. Eo zany tsika de miditra hoe aiky le monde invisible zany ny source, aiky le monde parallèle zany ny source. Eny tompoko, io no alentsika zao. Manarak'izay ho lavo ty fa ataoko miadana satria manahirana sao de marary andoha be tsika. Za tsy afaingo aminareo fa ndroala tsy natory nanomana an'izy ty de hoe zako ho compréhensible arak'izay azoko atao. Fanontaniana napetraky ny catéchumène amiko rehetra. Za rehefa mampianatra catéchumène, za tsy manaraka an'ilay programme catéchumène classique hoe didy voalohany, didy faharoa, didy fahatelo, manoka ny ankizy zany veranga mahatonga ny ankizy kamo hianatra catéchumène ohatrany any ampianarana ihany. Didy voalohany aza man'Andriamanitra fa tsy zay ihany. Ahoana ny hevitra zany? Tsy maintsy atahotra sotian'Andriamanitra loatra no zavatra rehetra. Didy faharoa aza manonona foana anarana Jehovahandriamanitra aho fa ataon'ny Jehovah tsintsika. Didy fahatelo aiza moa le ankizy tsy ho leo be ty hianatra catéchumène ndray tonga de hoe tena raingara be le izy tsy mankaleo be mahona aminay be dadapasy. Fa ny actualiseko resahako amin'ny ankizy mihitsy na resaka extraterrestre, resahako amin'ny ankizy mihitsy ny resaka formation ny tany satria manao hampianatra atsika hoe Jehovah Andriamanitra naharina nanta sy ny tany. Mila ny ankizy ils ont des questions dans leur tête. Efa tsy ampy azy tsony le catéchisme kelinao mialatsiny amle tena hoe catéchisme motraka kely tamin'ny andro dadabe nety satria dadabe tsy mbola nametra-panontaniana fa aveza tokoa moa io masoandro io fa aveza tokoa moa io kitana io ça ne les intéresse pas. Fa ny zaza am'izao tsy azonao tonga de
tia hano atelemo zay tianao na tsy tianao non olona akizy pourquoi eo tsika raha vo tsy manakolazaina dia kenda fantanina napetraky ny mpianatro catéchumène tamiko mandrakiriva dia ny hoe misy ve pasteur ny extraterrestre de zao zaza no resahako eto ny publikako entre 12 et 16 ans bon parfois tonga 18 ans raha anao fanazavana scientifique be eo anao a izy vo avy nianatra tamin'ny latsinainy ka hatramin'ny zoma mbola ho ampianao lesona cosmogonie indray ve mbola ho ampianao lesona cosmologie indray ve mararandoha izy raha mareraka zara izy mba tonga nianatra catéchumène aloha mba zavatra soft no mena azy kanefany a tsy miesquive an'le fanontaniana fa mamaly de zao no namaliko azy olo a zanako zay moa ataoko leky izy zanako satria ankizy kely a amy CV eo azy zao petraky eto Madagasikara Maurice ve any andafy sa tsy any andafy any am'la tsy tabapasiko hoe ina nidirana zany fanontania zany balio fanontaniako a Maurice ve any andafy misy koa olo amteny andeha ho any andafy zay de nao anatin'ny sain'ny olona le andeha ho any andafy de izy ho any Paris na ho any États-Unis na ho any Canada zay no zao no malaza any Madagasikara e Afrika aza tsy lazain'ny olona any andafy ohatsy kely zanakareo any andafy aiza le andafy France Europe Amérique peut-être Asie de zao arao fantaniko amla elale nantantaniko hoe misy ve ny extraterrestre sa tsy misy andafy ve Maurice de ozy izy hoe non amazaza azy avady koa ny fanontaniana amla raha mipetraka ty andafy zao mipetraka eto andafy mipetraka ty France hitanareo fa mivadika lela mipetraka ty Belgique Madagasikara ve am'izao tsika miteny zao andafy par rapport ana antaniko anareo aloha zay mba valio hoe zay Madagasikara ve any andafy par rapport ana am'izao tsika miteny zao za ve afaka miteny andeha ho any andafy zany hoe ho any Madagasikara za zany mponina eto Europe mahazo miteny ve ho raha ho any Madagasikara fitenitsika hoe andeha hody any tanàna fa diso ve za raha miteny hoe andeha ho any andafy ao ambadiky zay andeha ho any Madagasikara ahoana valio kely iny misy antony amatomba metraka zay fanontaniana zay question rhétorique ny filazany zany diso ve raha miteny andeha ho any andafy raha ho any Madagasikara ohatra andray aeroplanina zany amin'ny rapitso ohatra de andeha ho any Madagasikara de mantany any io le ohatsaka ianao andeha ho any andafy ho azy zany misaotra tompoka andeha ho any andafy ny riaka tsy milaza mihitsy hoe Europa zany andafy zany andafina ranomasina miampita ranomasina bien sûr inona ny tiako atongavana inona ny tiako atongavana de zao andafy Madagasikara par rapport ny position géographique satria za tia de andeha hipita ranomasina aho dia any andafiny riaka zany Madagasikara zany hoe any amin'ny ambadiky ny océan Indien izay raisonnement zay ho any amaliko anao amle misy ve ny extraterrestre Jesosy ho avy aiza Jesosy avy aiza de nioritroritra ny lohany le zaza avy any an-danitra elanga ho mahita avy aiza ny lanitra mba tondroy aho aiza ny lanitra io izy izy de zao elahy moa classe de firy any de manazy izy de fangaho ambony elany eo zao rehefa makeny amin'ny volana de manondro ambony ihany koa makety an-tany nefa ny tany ty elahy zao mieritseritra hoe ty ambany elahy fa manondro ohatr'izao foana Jesosy ve zany ho fantany hoe avy aiza Jesosy avy any an-danitra ok ny lanitra ve ho aza par rapport ny eto tsy eto Madagasikara par rapport eto an-tany ivelan'ny tany ve oui Jesosy ve zany ho inona zany Jesosy aminao extraterrestre Jesosy eo ny tiako atongavana extraterrestre Jesosy
I maha extraterrestre azy dans le sens étymologique. Dans le sens étymologique. Fa noresiko zay a hatsika na mampone zay a tamin'io zazy io a ataoko base sahady fa misy ny entité ivelany izao réalité terrestre zao ka mamangy atsika eto de ohatra ny anjely zao zay niresaka tamin'ny mari araba relainao soavina amin'ny tompo c'est une entité extraterrestre satria tsy manaraka ny paradigme terrestre déjà asexué izy zany zao efa tsy normal ny paradigme terrestre dia tsy maintsy sexué ny olona na lahy na vavy déjà misy elatra izy tsy paradigme ty ambony tany zany donc c'est un accès Jesosy koa fantany apetraka Jesosy ivelany monde tsika extraterrestre fa esoa anatin'ny loha le extraterrestre le film ET le hoe téléphone maison tsika matsoa rehefa am'teny extraterrestre de tonga de le cinéma en Hollywood ny hitatsika de l'homme vert avec les yeux bleus zay netesika non sémantique ny resaka eto a dia mila miditra amin'ny resaka voambolana am'izay tsika eto ny tiako lazaina avy hatrany de zao hoe ty tany ity tompoko lahy sy tompoko vavy ry zanak'Andriamanitra mahalala isany a le monde la terre plutôt pardon la terre n'est pas le centre de l'univers ohatrany singambovoka anankiray jereo tsara am'ireny lunette ny astronaute reny singambovoka anankiray nous ne sommes pas le centre de l'univers et au moins c'est une problématique ni lecture ny olombelona dia everiny fa l'univers tourne autour de la planète tu n'es qu'une infime partie de l'univers une 1000 millions de millième partie de l'univers zay aloha tsy tsara mipetraka zay nous sommes rien du tout io la zay ny mpanao salamo manao hoe fa iza moa zahay no mba tsaron'Andriamanitra matoa ny mpanao salamo lazan'izany de tsy hoe mandeha amin'ny santimaka fotsiny izy fa tellement il suffit mandeha nange nareo makeny tsy haiko ny centre fijerevana télescope ny univers na mijereva boky mijereva amin'ny YouTube mijereva amin'ny zay tianareo jerevany de jereo zany univers zany mba tadiavo hoe aiza ny planète terre fa tsy hita za raha fahita raha tsy misy spécialiste manao hoe ty zany terre zany ty fa zavotany de zavotany de tonga de ho anahy manokana tonga de mazava be le teny mpanao salamo hoe nataonao ambany kely mo Andriamanitra izy zany hoe fa iza mpanao salamo no mba tsaronao vu ny immensité des galaxies de l'univers des multivers pourquoi Dieu s'intéresse à quelqu'un comme moi? Pourquoi Dieu s'intéresse à quelqu'un comme toi? Toi qui n'es rien. Eritreretra ny tany aza ohatrany vovoka kely anankiray ao anatin'ny univers de nao zany mbola ao anatin'izany. Comment vous expliquez ça? Que ce Dieu immense io Andriamanitra ngeza be io s'intéressait amina zavatra kely fa vela koa ny aloha iny tiako tongavana de zao isika dia minuscule isika dia tsinitsininy ary par ricochet amy fomba ahoana moa no itenenantsika itenenako sy itenenanao zay minuscule microscopique microbe tsinitsininy io hoe kankana sy lavenina misy tsy mataty matsy ny olona sasany zaza atao an'izany fa za zanak'Andriamanitra aza atao an'izany kankana sy lavenina zany pastera fa za zanak'Andriamanitra za be voninahitra be voninahitra ao mason'Andriamanitra ianao fa ianao tu es microscopique kankana sy lavenina tsy hita trasy
fa mahatonga anao be voninahitra dia satria ianao a nasandratr'Andriamanitra ho zanany. Zay ianao vao misy lanjany, fa raha ianao ihany tu n'es rien. Aloha zava ny resaka, tu n'es rien, tu n'existes pas. Fa matoa ianao mba manao je suis dia satria miaraka amin'ilay il est dia Andriamanitra. Zay no zany a molomolo ihany lay moramora ihany. Bon, amin'ny fomba ahoana zany no itenenako minuscule microscopique ary tsy mihodina eo amiko rery zao tontolo izao, ny tsy zao tontolo izao fa ny univers no sahiteny hoe tsy misy réalité hafa ankoatran'ity planeta ity. Amin'ny fomba ahoana no asaianareo théologiana, asaianareo mpivavaka, asaianareo kristianina votom-pinoana hoe tsy misy zany réalité hafa zany, tsy misy zany monde hafa zany afa-tsy ty tany ity ihany, nefa isika za kely balitika ao anatin' zany rehetrarehetra zany. Lozika ve zany? Zany natao hoe égocentrique. Ça, c'est égoïsme, hein? Égocentrique. Vous croyez que tout se focalise sur vous. Zay no tonga ny olombelona miteny tsy misy zany. Non, tsy misy zany monde parallèle zany. Tsy misy zany monde surnaturel zany. Raha tsy inonako. Ny olona mpanao an'izany dia satria izy mieritreritra fa le monde tourne autour de lui. Il pense que l'univers n'existerait parce que lui il existe. Azafady raha nandria. Mipetraha amin'ny toerana misy anao ianao, vovoka ny nanananao. Tsy fanivaivananao mihitsy zany, fa fahalanao hoe fa iza marina moa, d'où je viens, qui je suis réellement avant de dire des bêtises. Ka amin'ny fomba ahoana hoe aho nitenenantsika hoe misy tsy misy réalité hafa akoatrako, izay le réalité hafa akoatratsika nefa ny mahagaga plus grand que notre réalité. Mbola ngeza noho isika, mbola ngeza noho ity tany ity, tsy hita pesipeseny misy réalité goavana noho ny réalité tsika. Tsy insensé ve, tsy fahadalàna ve hoe ianao le ohatry n'iny no miteny hoe tsy ohatra imagine ke zany hoe za ohatry hoe ohatran'ity ratsan-tanako ray ity zany de miteny hoe tsy misy ty trano ngeza be ty fa za ihany no misy, nefa za ohatry n'iny de le trano ipetrahako nefany 2 étages. Ridicule, c'est ridicule. Mais c'est comme ça que nous réfléchissons. Za zany teny hoe mivoa am'izay le karapasinao obscurantiste io e le tsy mahalala afa-tsy le zay fantatrao zay. Soyez libérés de votre prison dogmatique. Fa tsy mahalasa lavitra zany. Ny tina tongavana sahady de zao. Ny raisonnementsika hanazava ny monde invisible na ny monde parallèle dia voatery isika tsy maintsy miainga avy amina resaka atao hoe voambolana azo azavaina, miainga avy amina atao hoe épistémologie référentielle. Mialatsiny am'le teny vahiny fa tsy maintsy hosoratako eto zay. Miainga avy amin'ny épistémologie référentielle. Zany hoe ny fanazavantsika ny monde ara-panahy na ny monde tsy hita maso de tsy maintsy miainga avy amina voambolana, ka io voambolana épistémologie moa io voambolana io de tsy maintsy misy référence iaingana. Za zany zao raha nazava hoe inona zany atao hoe ordinateur. Mba hahafahako manazava ny atao ordinateur de tsy maintsy miainga avy amina mot collé amina zavatra. Hoe ordinateur de misy
vitre misy écran. Io écran io a dia amin'ny alalany atao hoe vitre io nalaina avy am'izao. Tanareo zany hoe misy chose référence ahafahana micôle azy amina mot. Zany hoe ny mot anankiray a dia tsy mitombona io mot io a raha tsy misy référence iaingana. Averiko ny voambolana anankiray na ny teny anankiray dia tsy misy raha tsy misy référence iaingana. Hita le référence le zavatra misy na le zavatra visible. Donc zany a tsy maintsy miainga avy amin'ny épistémologie référentielle atsika, miainga avy amin'ny réalité misy hitan'ny maso, zay koa moa ny approche scientifique. Or eto mahasarotra an'ity resaky ity. Or ny zavatra horesahana eto dia or sika tamin'ny voalohany miainga avy amin'ny inona ny source ny poirany dia ny zavatra tsy hita maso. Izay mahasarotra an'ity zavatra ity, miainga avy amin'ny zavatra tsy hita maso, miainga avy amin'ny zavatra invisible. Donc zany ny tiako atongavana dia zao hoe misy décalage ary misy limite sémantique eo amin'ny hoe ahoana ny ahafahana manazava ny zavatra illimité, ahoana no entina manazava ny zavatra infini miainga avy amin'ny zavatra limité sy fini. Eo l'enjeu amin'ny fomba ahoana no entiko manazava ny zavatra illimité sy ny zavatra infini miainga avy amin'ny référence limité sy ny référence fini. Dikany misy décalage. Fantatrareo zany hoe décalage zany ohatra hoe décalage horaire. Ohatra zao raha mandeha roplan ianao maketo ka makany Canada, misy Andry Anthony, na maketo anao dia makany États-Unis, dia adiny enina adiny valo ny décalage nefa dia roplanina ray ihany nandehananao. Fa miala eto anao ohatra amin'ny roa maraina gagabe anao tonga any a, ianao manao calcul zany hoe tokony mba tonga any anao, jerenao ohatra ny miemotra indray zany le ora nefa ianao nandeha. Zay ny atao hoe décalage. Ianao zany manana sensation miemotra rehefa tonga. Ohatra jerenao lera tokony ho tonga taty tamin'izao nefa jerenao ohatra ny miemotra satria misy an'le décalage. Dia ohatr'izay koa ny problème an'ity hoe zavatra limité a ho azavainao miainga avy amin'ny zavatra azafady ny zavatra illimité sy infini ho enjahanao azavaina amin'ny zavatra limité sy fini. Donc misy zavatra very eo anelanelany eo, misy zavatra latsaka eo anelanelany eo, dia iny lay azavaina amin'izay amin'ny atao hoe métaphysique. Eo zany tsy maintsy tsy azo ialana, tsy maintsy miditra amin'ny atao hoe métaphysique amin'izay isika, satria iny no mirécupérer an'ilay décalage misy eo amin'le monde anankiroa métaphysique. Ok, miala tsiny fa fantatro fa manahirana ty zavatra ty nefa ny zay ny maximum azoko atao fa mbola azavaiko le izy. Io métaphysique io anefany dia lazain'ny olona sasany fa tsy azo ekena, tsy rationnel ozy izy ny scientifique, no zany tsy azo ekena zany zavatra zany, ny zavatra métaphysique. Zao anefany ny métaphysique tsy ilay miala tsiny aminareo zay diso fandrainy métaphysique, tsy ilay monde ny olona mpanofonofo zany métaphysique zany, tsy monde des illuminés koa zany métaphysique zany, miala tsiny. Tsy ry zareo charlatan le mpisandoka sy le mpametsifetsy le mamitapitaka le hoe nanao fiteniny anjely ny teny amiko ny anjely, reny le olona miala tsiny reny le charlatan reny, tsy métaphysique akory ary reny fa tena charlatanisme filaza an'izany, mpampiesona, mpamitaka ary mandainga. Fa ny métaphysique tsy resaka tsy zany mihitsy. Or matsy ny scientifique dia teteny hoe ny métaphysique tsy science satria manambara zavatra au delà ny perception ny azo tsapaitanana sy ny hitan'ny maso. Diso be raha vao zay ny fandraisana azy, satria andao iverenantsika ny métaphysique moa avy aiza. Ny métaphysique dia miainga avy amin'ny
filozofiany Aristote. Zay mahatonga hoe misy fototra daholo ny angan'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe maniditsirina. Ny métaphysique dia miainga avy amin'ny philosophie primaire ny Aristote. Izao ny zavatra proposeny ao anatin'le izy hoe tsika tsy hanao filozofia koa fa hoe mipropose izy réflexion na fanazavana eo amin'ny elanelan'ny réalité sy ny apparence. Manao explication izy eo anelanelan'ny réalité sy ny apparence. Inona mahasamy hafa ny réalité sy ny apparence? Ny apparence zany hoe raha jerenao ivelany, zay ny apparence. Tarafina ivelany le olona le zavatra anankiray zany hoe zao ngamba nin'ny olona iny. Or tsy zay ny tena réalité. De io décalage le réalité sy le apparence io no ezahany métaphysique azavaina ao anatin'izany rehetra zany. Zany hoe mitady ao anatin'ny invisible, le tsy hita maso. Eto amin'izay zany le zavatra tsy hita maso, tsy hoe rehefa invisible dia non réel. Be dia be mantsy mieritritra hoe rehefa invisible dia tsy réel. Non. Misy zao zavatra ohatra zao ny rivotra zao tsy hita maso fa réel. Ny monde, ny invisible, ny azavaina anaty métaphysique dia zao hoe mitady ny raison d'être ao ambadiky ny invisible ny métaphysique fa tsy variana am'le visible. Inona ny réflexion ambadiky n'io visible io? Le invisible zany no tena important fa tsy le visible. Averiko, ile ambadiky le visible no mikonty fa tsy le visible satria le ity invisible ty no source ny aingana dia io zany no trandrahana amin'ny métaphysique. Métaphysique tsy manofy, métaphysique tsy maminavina hoe angambany mety misy anjely, angambany misy lanitra ohatr'. Non, 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 tsy métaphysique zany. Zany c'est du charlatanisme ça. Fa ny métaphysique dia hoe inona ny lecture, inona ny réflexion ataoko miainga avy amin'ny zavatra hitako maso dia inona le réalité invisible ao ambadika. Ohatra fotsiny zao ny ohatra anareo tsy makasarotra isika ny sacramentan'ny fanasan-tompo sy ny batisa. Inona ny visible ao ambanin'ny masonao ny fanasan-tompo sy ny batisa? Amin'ny batisa ny visible dia ny rano. Na le rano atete iny par aspersion, na ny atao batisa asitrika anao par immersion, peu importe, samy manana ny tendanceny. Fa tsy io visible io no mikonty fa le invisible ao ambadika. Inona ny invisible ao? Ary io teneniko amin'ny catéchumène hoe ny zavatra zay tokony ho tadidinareo ry zanako malalako isany rehefa atao batisa ianareo dia misy zavatra, misy monde invisible superposé am'le monde visible au même moment. Ny pasteur na ny mopera na ny pretra na ny presbytera manao batisa anareo dia misy zavatra mi-se-passer eo no eo dans le monde invisible fa tsy hitany masonareo fotsiny. Dia eo nareo no atsangan'Andriamanitra ho zanany ary dia misy fity sy fifaliana lehibe any an-danitra ny ampanota ray mibebaka. Monde invisible zany nefa réel zany ao ambadiky le visible dia le batisa. Io ny exemple tsotra indrindra, tsika tsy lavilavitra. Ny ao ambadiky le visible mandray fanasan-tompo ianao, inona ny visible hitanao eo? Mofo sy divay, io le élément visible. Dia mandray ny mofo ianao, na hostie io na mofo dipaina io na bobobokitra io, peu importe. Dia mandray ny divay ianao, dia mandray ny fanasan-tompo ianao. Dia eo ampandraisana ny fanasan-tompo ianao dia inona ny réalité invisible ao ambadiky zany dia misotro ny tena mandrany Kristy ary mandray ny famelan-keloko. Tsy hita maso zany famelan-keloko zany fa réalité zany zay misotro ny rako sy mihinana ny nofoko no manana ny fiainana mandrakizay. Réalité invisible fa réel fa aseho présentena amin'ny alalana réalité visible. Inona le réalité visible? Lay latabatra
le hôtely, le antara, le fandoalehana, le divay, le mofo, le pécone, le pastera, le mopera, le rano, sy ny sisa sy ny sisa. Donc zany le monde visible c'est juste un portail varavarana misokatra mitondra anao ho any am'le monde invisible fa tsy io no zava-dehibe, tsy io le visible io no izy fa ilay ao ambadika no izy. Izay ny rôle-ny métaphysique. Ny métaphysique zany dia mitondra anao hoe andao ianao tsy hanao lecture superficielle ka mijanona amin'ny zavatra visible fa andao hitandraka ny invisible ao ambadika zao visible zao. Dia mifanena ho azy ny foi, la foi, la raison et la science. Tena tsy misy contradiction mihitsy na singam-bolo ray azy, tsy misy contradiction. C'est un carrefour entre métaphysique, c'est un carrefour entre la foi, la science, la philosophie et la métaphysique. Ok. Ok, donc mitady ny raison d'être ao ambadiky ny invisible, ny ambadiky ny visible isika hitrandraka ny invisible. Izay no antony nahatonga nay ato amin'ny RGL raha rehefa manam-potoana nareo de mba jereo kely ary amin'ny page d'accueil ny RGL hoe ireto ny credo na ireto ny fotom-ponoana iorenany RGL. Anisany base doctrinale ny RGL tompoko de ny hoe izahay dia mino ny fiangonana tsy hita maso au lieu de ny fiangonana hita maso satria io no universel fa tsy lay visible. Les locales dia limité, les locales dia fini fa ilay invisible no universel ary iny nefa no tena zavatra. Fa parenthèse kely io. No zany ao am'le voambolana hoe métaphysique ko fotsiny azy dia voambolana anankiroa natambatra izy io raha manao analyse étymologique méta et physique. Dikan'izy raha tsotsorona fotsiny de hoe plus loin que la nature, les physiques zany le nature, les corporalités, les individualités, physique, le corps. Fa lecture métaphysique, c'est une lecture qui va plus loin que la corporité, plus loin que la nature, plus loin que le physique. Ohatra fotsy zao misaka psychologie. Misy olona zao ohatra hoe mijoro izy mitsangana izy tadidiko sa misy frère mariste zay nampianatra anazy tamin'za classe de première. Natsony Jean-Luc avy aty de mitsangana eto akaiko ianao izy. Tsy fantatro hoe izy ve efa natsikaritra les vocations na tsy. Mets-toi devant à ma droite izy de mijoro teo aloha. De jereo izy fa mietsiketsika ny tombony akavanana. De jereo izy fa ny tanany manao ohatr'izao. De tena exactement zay. De avy eo am'zay manao lecture izy hoe ianao izy dia zao ny personnalité anao. Matoa ianao manao tongotra ohatr'izao, matoa ny masonao manao ohatr'izao. Exactement tena ohatrany hoe il a lu en moi, ohatrany hoe namaky anahy izy. De hoe dadarabe be izy non. Zay le hoe lecture métaphysique. Les lectures métaphysiques, désolé, au-delà du physique, le physique révèle ce qui est derrière. Ah ouais. Ni physique, ni ivelany no mirévélé ny le tena izy tsy hita maso ao ambadika. No zany ity resaka métaphysique aty de ilana fitandremana fa tsy resaka croyance mihitsy. Ifonako aminareo scientifique zay tonga de nanao hitsin-dalana hoe le métaphysique ane tsy académique mihitsy Jean-Luc satria ny métaphysique croyance diso be nareo. Ny croyance tsy ao anatiny tompoko. Ny croyance dia subjectif, personnel zany hoe ny olona avy eo no mamadika azy araka zay tiany inona. Ary azadiny fa ny croyance io dia autosuggestion. Za zao ohatra hoe ity vera ity zao raha inoko ho Andriamanitra de tena misy effet-ny amiko ty vera ty na de tsy misy effet-ny ary vera io.
zany ny atao hoe croyance fa métaphysique dia tsy subjectif fa objective zany hoe manao étude ny réalité miafina tsy takatry ny reto sens anankidimy reto misy ny réalité tsy hitany 5 sens mivavady tsaina anankidimy fa misy io ary io tsy ho hitanao amin'ny analyse scientifique fa tsy maintsy amin'ny atao hoe lecture métaphysique vao mahita an'izay ianao noho zany ino antika tongavana noho zany ny théologienne pure et dure bon alefahako kely ny propos ny dogmaticien na ny dogmatique rehetrarehetra izay voafatotry ny dogma sy ny olona cartésien rehetrarehetra dia tsy ho d'accord amin'ny approcheko mihitsy eto tonga de lazaiko eto zany tsy mahagaga raha manomboka rariva na rapitso tonga de isy pastera avy amin'ny fiangonana tsy tonoko anarana tonga dia hanohitra satria logika be le izy ny théologien dia mila fanazavana dogmatique izy zay vao mitombona zany hoe azo azavaina amin'ny lafiny cartésien de ny scientifique koa raha tsy cartésien dia tsy tafiditra satria na zareo ny échelle de valeur na ny échelle na mesure na zavatra anankiray dia les 5 sens de rehefa dépasser les 5 sens dia ils disent que c'est du n'importe quoi tsy manome tsiny ary tsy anery anareo mihitsy handeha am'izay lecture métaphysique izay fa eto no ijoroko am'le hoe zaho zany sady théologien ary je suis carré là-dessus nefa ihany koa point capital anankiray je ne suis pas que théologien fa eto hitanareo am'izao fomba fanazavako zao hoe mystique be quelle hervienne de vo maiko zao nareo very misy zao taminareo nanenjika hoe libéral be fanazavako nefa zao libéral koa zao very miaraka amiko zao inona ihany zany le raha gaty ny libéral eto dia marina misokatra amin'ny lafiny maro izy fa ny libéral très cartésien tout sur le plan dogmatique donc very koa ny théologien zany tsy de ho faly am'izao discourseko zao ary ny scientifique koa mazava ho azy scientifique tsy miretrarehetra fa scientifique sasasasany tsy ho faly koa am'izao fa satria za dia amikoa dia afaka miaraka tsara ny théologie sy ny mysticisme eto zany no ahitanareo ary andrefesanareo hoe atraizany degré ny mysticisme zay tazomiko sy arahako ny ao anatin'le mysticisme dia ao anatin'ny atao hoe ultra sensible mais toujours dans la pure intelligible koa zay zany le izy ka mety amiko tsara mihitsy satria ny baiboly dia averiko foana teniko foana hatram'izay ary mbola ijoroako hatram'izao ary mandrapikipony masoko la Bible n'explique pas le comment le monde s'est créé la Bible n'explique pas comment le monde s'est formé ça c'est pas la Bible qui répond à cette question mais c'est la science raha vo tsy manaiky an'izay nareo théologienne dia vous êtes des usurpateurs misandoka ianareo misavika fa toeran'olo-kafa tsy anjaratsika théologienne ny manazava hoe amin'ny fomba ahoana no namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany satria tsy izay ny message ny baiboly tompoko fa ny message ny baiboly de hoe pourquoi Dieu a créé le monde c'est là question métaphysique et c'est l'essence io tadiavin'ny olona ny olona ane te afantatra hoe pourquoi j'existe dans ce monde tsy problème amin'ny olona ntsony hoe ohatrany ahoana ny paoziny tsinaiko eo zao lava be ve firy metatra ny tsinaiko ahoana ny lanjan'ny foko oui mefa mamonjy dokotera izy de miditra scanner miditra IRM de hita hoe io ny tsinainao io ny atidohanao io ny fonao et alors ça veut dire quoi ça apporte quoi ça change quoi dans ma vie
Mais la question que les gens se posent, la question existentielle, la question existentielle, nous va lire le Bible. Pourquoi j'existe? Ou bien, pourquoi le monde existe? Là, oui, je suis d'accord. Et non, comment le monde a-t-il existé? C'est un scientifique. Izay mahatonga amin'ny teny hoe aza ampiadiana ny scientifique sy ny théologien fa matoa ny olona manome fefra ampiady andreo dia satria efa samy te hivoiny azy na ianareo scientifique zay athée tsy zany tena scientifique rehetra no athée na ianareo théologienne zay tsy manaiky koa ny vérité scientifique. Androany zany je vais ébranler vos vérités théologiques qui ne tiennent pas la route. Le monde n'a pas été créé en 6 jours, je suis désolé. Si c'est 6 phases de création, pas 6 jours de création. 6 phases. Une phase de création peut durer des milliers d'années, voire des milliards d'années, en 6 phases, en 6 étapes. Donc, qui dit 6 phases, 6 étapes, veut dire évolution forcément. Soyons honnêtes, mes amis. Phase dogmatisme B. 10 B en 6 jours, une créationniste à 6 jours, mais non. Il suffit de lire la Bible. Andro fafiry vao nataony masoandro kay. Raha ohatra ka hanao lecture littéraliste antsika. Andro fafiry masoandro vao namboarina. Andro faefatra. Ok. Dia fantaniko aminareo créationniste ary. Raha andro faefatra no nataony masoandro, inona zany ny échelle nanisana ny andro talohan'ireo andro efatra reo? Hoe andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro faefatra. Fa nanomboka teo amin'ny andro faefatra vao nisy ny masoandro. Norytsika ny fanisan'andro amin'ny alalan'ny masoandro sy ny volana, n'est-ce pas? Manisa 24 heures tsika à partir du soleil et de la lune, n'est-ce pas? Donc, inona zany le andro voalohany sy le andro faharoa sy le andro fahatelo mbola tsy nisy masoandro sy volana. Inona ny échelle nanisana azy? Tanareo, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Fa aza tereko masaka oatra voalobojaza le raha. Satria izay le dogmatisme hoe zany nampianarina anay tany amin'ny sekolelady. Ka apetrao amin'ny toerany aby ny raha. Za dia tena anisany émission faran'izay tiako indrindra amin'ny télévision sy ato amin'ny internet no mijery an'ireny découverte scientifique reny. Ireny atao hoe recherche na scientifique tena nahatramina polémiste reny ara, tena intéressant, tena envoie la main de Dieu dans la tête de ces gros penseurs scientifiques, même les plus athées des athées. Même les plus athées des athées, on voit bien la sagesse de Dieu dans ces gens-là. Tena miadmirer an'ireo olona roa, tena mankafy aho hoe dry. Tsara zany recherche zany. Tsara zany découverte zany. Ahoana amin'izay ny lecture biblique miainga avy amin'ny découverte. Izay ny rôle ny théologien. Oui. Donc ny objectif tsy hironana amina illusion dogmatique na illusion revirevin-giadra fotsiny koa. Fa miainga avy amina zavatra logika. Zao ny profony zany dia zao. Le monde de l'au-delà, ny fiainana any akoatra eto am'izay le au-delà tsy EAU tsony fa au-delà AU. Le monde de l'au-delà, le fiainana any akoatra, am'izao tsika miteny zao, ny akabiazan'ny chercheur rehetrarehetra sy ny olona nanao neurologie dia efa manaiky scientifiquement parlant ny fisian'ny monde de l'au-delà miainga avy amin'ny atao hoe expérience NDE. Expérience NDE na expérience de mort imminent, post-mortem.
jereo amin'ny YouTube rehefa manam-potoana nareo vita ty catéchisme d'adulte ty fa misy témoignage-n'olona be be zay tsy kristianina reny arany m'intéressé raha ohatra ma tsy kristianina de eo indray le kristianina manao resaka valamatsiro indray de hitantarangano le témoignage le olona non chrétien nanao expérience NDE le NDE dia expérience Antony afaka manampy kely any fanalavana le NDE fa efa jereko fa adiniko manolo amin'ny teny anglisy mantsy izy io fa amin'ny teny français de expérience de mort imminente no filazan'izy io zany hoe azavay misy olona ohatra voan'ny accident na marary mafy izy dia manao arrêt cardiaque na mort clinique de rehefa ao anatin'le fotoana izy hoe maty iny le quelques premières minutes tsy tadidiko tsony izy zay firy minutes zay na firy seconde akory mba tsy tentenenako foana dia misy laps de temps eo anelanelany eo misy laps de temps eo anelanelany eo manao expérience any amina monde hafa le olona za zao misy paroisienko tsy tononoko ny anarany mpiangonao atoaniko eto amin'ity paroisy esako ity eto amin'ity paroisy esako ity niaina n'io expérience merci Dina Rakoto Malala near-death expérience ok zany hoe calculena zany hoe tsy tena efa maty fa ohatrany hoe mbola voale juste maty kely iny vo eo no eo zany dia io olona miaina le expérience NDE io le tanao le vo maty iny izy dia mavarina izy mbola indray andro any mbola andesy lahatra azy de iezaka andesy lahatra azy raha manaiky izy hanao témoignage aminareo eto ho atsoko izy hoe mba tiako ianao hanao témoignage amin'ny mpanaraka ny page RGL c'est vrai c'est une idée je vais lui en parler demain hoe tao anatin'io fotoana fohy kely quelques fractions de minutes nefa ozy izy ohatrany hoe j'étais dans ohatrany hoe niaina tao anatina monde depuis une éternité aho izy tao arao tsara ao anatina fraction de minutes izy no maty ary déclaré mort clinique no niaina expérience surnaturelle zany am'le monde invisible de nefa nozy izy ny sensation ozy izy niainao tao amin'io monde io de ohatrany hoe j'étais là depuis toute une éternité zareo tsara le décalage le ty amy monde visible raha mijery famantaranandro ny dokotera de soratany am prescription mort à 12h50 en une minute izy manao voyage expérimental hors de notre monde de nefa le zavatra iainany ao amin'iny fotoana iny zavatra infini éternité ahoany anazavatsika am'izany hors espace-temps miditra ao anatiny atao hoe dimension divine miditra ao amin'ny tontolony atao hoe infini rehefa miditra ao amin'ny tontolony infini anao de tsy misy intsony notion du temps tompoko lasy tompoko vavy le temps n'existe plus dans l'au-delà et l'espace n'existe plus zany no na zavatra nagaga ary zavatra nagaga de ity rehefa niaina zany izy dia hitany daholo ny olona mivelany nefa izy amboniny latabatry ny hôpitaly marary natao opération hitany ny ambulance ao ivelany eo zay nanatitra azy hitany le olona mifoka sigara mpiasan'ny hôpitaly ao tokotany eo hitany hatramin'ny akanjon'le olona ary fantany hatramin'le dokotera zay ka mandidy azy io nefa olona mbola tsy hitany hatramin'izay niainany de nitoneny moa le dokotera rehefa nyfo tao izy io zay ianao ve ozy izy manana problème ohatry de taitra be le docteur comment vous me connaissez mais non izy je le sais fotsiny eo aky izy eo am'izay le tiako atongavana aminareo hoe io expérience NDE io efa reconnu dans le monde scientifique matongo mena le anarana hoe near-death experience reconnu par le monde scientifique izay tany aloha tsy mekeny scientifique mihitsy fa am'izao ekeny zareo tanareo fa mievolue le izy
Ok? Lasa lavitra mihitsy aza ny fanontaniana hoe move io réalité zay hitanao io ve no vérité? Est-ce que c'est la vérité? La réalité est différente de la vérité. Ny réalité dia ny fait. Inona ny fait misy? Factuel. Inona ny fait? Za zao miteny, velona, mitsika, mijery. C'est un fait. Fa c'est pas ça la vérité. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce bonhomme qui parle devant vous là? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous ne savez pas. Il y a une autre vérité derrière cette réalité, cette façade que vous voyez. Oui. Donc, zay mihitsy izy hoe manoloana ny réalité visible, inona ny vérité misy ambadika amin'ilay fiainana hafa. Nous zany ny réalité toute quoi dia trompeuse. La réalité peut, c'est comme une sorte de masque. La réalité est trompeuse. Io le ataoko hoe dictature du réel. La dictature du réel nous empêche de voir plus loin. Ne vous fiez pas à l'apparence. Aza voafetra ny hitan'ny maso. Aza voafetra ny hitan'ny visible. Fa jereo ny ao ambadiky ny visible, ohatran'ireto olona miaina ny kahany NDE eto. Ame ohatra atsika ara-tsoratra masina amizay. Jereo kahany Joseph sy Daniel. Josefa le mpanonofo lava. Ary Daniel koa lay mahay mamantatra ny nofon'ny mpanjaka sy mitraduira an'le nofy. Inona ny itovizan'izy reo lahy reo? Ny fahaizany mamaky ny zavatra métaphysique no natonga azy voatendry ho conseiller de l'empereur zany Daniel zany. Miara-minakanina amin'ny mpanjaka. C'est pas n'importe qui. Zany hoe ny fifehezany an'le monde invisible, izay misy impact aty amin'le monde visible, no natonga azy ny confiena aux fonctionnaires de l'État. Même chose i Joseph. Lasa prime ministre rehefa niteny i Joseph hoe manindray anao olona compétent afaka hitantana an'izany rehetra. Izy indray moa izy mihoatra noho ianao. Le bande kely mpanonofo lava no lasa premier ministre. Le tika tongovana dia zao hoe hitanareo fa le monde invisible tompoko dia mi-influencer ny monde visible. Mi-influencer ny monde visible. Na reto scientifique malaza be ohatrany Descartes sy Pythagore, efa nisy vidéo efa ela be fa asa i Anthony raha nanaraka tamin'izany tsy mbola fa tsy tadidiko na zara nikariko le vidéo fa tsy hitako. Tena ifonako satria ny vidéo efa nataoko eto efa any amin'ny 200 isan'andro. Fa nisy vidéo nataoko efa taloha be fa tsy tadidiko izy nanazava hoe raha misy olona mystique dia tsy misy mihoatra noho Pythagore sy Descartes. Ny formule mathématique nataon'ny Pythagore rehetrarehetra nanaovako fanazavana zany tamin'ny fotoanany fa tsy tadidiko le vidéo. Sy ny formule mathématique nataon'ny Descartes rehetrarehetra dia miainga avy amin'ny intuition métaphysique daholo. Hatramin'ny forme géométrique. Averiko ndray. Ny formule mathématique nataon'ny Pythagore sy Descartes dia miainga avy amin'ny intuition métaphysique daholo. Mystique ry zalahy reo. Reo bande reo. Ce sont des nefa tsy za cartésien be zay, za carré be zay, za scientifique e, za tsy membra tac 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 tac. Et là avait scientifique mihoatra no Descartes. Et là avait scientifique mihoatra no Pythagore. Oh! Qui sont Pythagore et Descartes? C'est des mystiques. Dia no le izy milomano ao anatin'le monde mystique métaphysique dia lasa afaka manao projection na formule mathématique ary zany. Zay concret le izy. Donc le concret est le fruit de l'imagination, de l'intelligence. Et l'intelligence provient de quoi?
Je vous laisse réfléchir. Androany dia je vais vous faire une confidence. Hitanareo am'izao je suis un passionné des choses mystiques. Za tia manao lecture na zavatra misy zavatra mitranga, de za tsy tonga de mihinana ambolony zany fa tia manao lecture métaphysika foana amina zavatra rehetrarehetra. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Hein? Nandritra ny taona maro no efa je me suis penché sur ce dossier, donc tsy afeniko aminareo fa passion zao zaraiko aminareo zao. Ka ny approche-ko de sady tsy approche philosophique na fotsiny koa théologique fa sady approche scientifique nefa koa manao conclusion théologique rehefa aveo. Zay mahatonga izy ty je suis peut-être je suis un extraterrestre peut-être. Oui, scientifique ny approche fa conclusion théologique. Zay mamystika azy. Ny approche scientifique fa ny conclusion théologique. De ozy anao non 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 non, c'est du non-sens pasteur. Oui. Fa zay ny azy. Ny conviction-ko zany de zao. Ny zavatra rehetra zavainy scientifique sy ny théologienne on parle d'une même chose fa ny vocabulaire no tsy mitovy. Zay zany l'ultime conviction-ko. Rehefa meno Einstein manazava ny théorie de la relativité, la théorie de la relativité n'Einstein, mahavariana manaraka zany hoe mazava tsara hoe zany théorie de la relativité zany Einstein de tena tonga de misy verset biblique mirafidrafitra ho azy anatin'ny miati-dohako ao mieno an'le izy. Zany hoe lay approche scientifique tonga dia mazava be amiko le soratra masina. Vao mainka le soratra masina ohatran'io masoandro tatavovonany hoe wow Andriamanitra, kay ve zay le anton'iny verset iny wow, tsy nieritreretiko zay le izy. Oui, je découvre, j'ai une autre vision de la Bible à partir des recherches scientifiques. Vous allez me dire que c'est du n'importe quoi, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. La théorie du Big Bang. Attachez vos ceintures fa mety hanovozona fonon'olo ty teniko ty. Ny théorie de Big Bang zay namoronana nino natonga ny créer ny zavatra rehetrarehetra, natonga ny création du monde. À partir d'une petite lumière d'une taille d'épingle amina ino filaza zany hazavana kely ohatran'ny loham-panjaitra izay miatomboany zavatra rehetrarehetra. De io nefany mipoka ataoko faran'izay tsotra le fanazavana azy mba tsy ho lasa lavitra be tsika. Explosion noho le force ngeza be tao de nanome étincelle de iny avy eo micréer lumière dia iny le lazainy egresisy toko voalohany tamy voalohany dia nisy ny mazava. C'est la lumière préexistentielle et non la lumière de luminaire. Tsy luminaire, tsy le hazavana vokatry ny masoandro sy ny volana sy ny kintana, fa le hazavana nateraky le explosion d'une force, d'une énergie. Amy langage scientifique de hoe Big Bang, fa amy langage théologienne de lazainy hoe lumière. Lumière. La lumière, mais pas une lumière. La lumière. Misy article défini zany. Vakeo ny jaune toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny prologue de Jean, tamy voalohany teny ary niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny de Andriamanitra ary izy no nisy-perana ary ny mazava nanazava ny aizina.
Mais on parle de la même chose, non? Un vocabulaire scientifique, il se dit, ouais, Bing Bang, un vocabulaire théologique, il se dit, le logos, la lumière et compagnie. Zaza mais comme une traduction du monde théologique c'est le monde scientifique. Une notion, la babette, il faut notion du temps et de l'espace. Ity loha hevitra ty dia tena mahakasika zavatra maro ka azo antoka fa icréer ny atao hoe manao effet domino. Tanao ny effet domino alahatra ohatr'izao ny domino ny domy dia kitianao anankiray dia menjera daholo izy rehetrarehetra. Zay ny effet domino. Icréer effet domino amina zavatra be dia be ty zavatra teneniko ty. Isan'izany voakasiky zany d'office ny resaka farandro. Vao maika zany mitady raha ohatran'ireo zafilemena ty. Parce que quand on parle du début de la création, nous sommes obligés de parler de la fin. Allez, et on disait que c'est un problème sémantique. La fin du monde, je mets entre guillemets. Je mets entre guillemets. Dia ahoana ny farandro. Ataoko anaty guillemets les farandro. Et nous tsara. La fin du monde, sans débattre la fin du monde. Aïe, Jean-Luc, tu touches à notre foi, à notre dogme chrétien. Tu fais mal. Est-ce que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde? Est-ce qu'il s'agit de la fin du monde? Ou bien c'est la fin d'un monde? Oui, misy antony mahatonga resaka an'io amin'ny alalan'ny fanazavana an'izay no ahafahako manazava an'ilay atao hoe monde parallèle koa rehefa avy eo. La fin du monde ou la fin d'un monde? De ozy izy tsika? Efa hatramin'izaho mbola zaza dadapaso hoe hoavin'ny farany e. Dia ohatran'ilay vazivazan'ilay sobakaka. Efa raiko. Efa raiko. Tanao le tenena le sobakaka le hoe tenena hoe miala tête nareo sobakaka fa ho tondraka ty rano ty a. Dia ozy izy le sobakaka efa raiko. Dia ohatr'izay koa efa hatramin'izay. Ikoto lehilahy mahitsako moa anisany nanao vazivazy nanao ironie tamin'iny hoe efa ela ny tononony dadapaso taminay zareo hoavin'ny farandro fa hatramin'izao mbola aiza ihany. Tsy izy rery fa be dia be. Na elo koa mametra-panontaniana fa ahoana ihany moa le farandro. Logika be le fanontaniana. Satria ny nampianarana antsika dia ny hoe ce sera la fin du monde. Or, moi, je vais vous dire aujourd'hui, ce sera la fin d'un monde. Naku, ce sera la fin du monde que nous connaissons actuellement. Arkantenen'ny tantonio. Farana monde. Satria ny fiainana eto ambony tany tompoko dia cyclique. Cyclique, zany hoe tsy misy zava-baovao ety ambany masoandro, ozy ny soratra masina, fa ny eo ihany eo, le monde est cyclique, le monde est rond. Dia ohatran'ny civilisation, misy ny civilisation égyptienne, dia avy eo misy ny civilisation babylonienne, dia avy eo nisy ny civilisation chaldéenne, dia nisy ny civilisation grecque, dia nisy ny civilisation mède perse, grecque, civilisation romaine, ainsi de suite. Amin'izao tsika miteny zao dia ao anatin'ny atao hoe fin du cycle ny civilisation occidentale tsika. Na tiatsika na tsy tiatsika efa tapitra ny civilisation occidentale efa plafonna ny tandrefana amin'izao fotoan'izao fa miditra amin'ny phase vaovao tsika ny civilisation asiatique, le dragon de l'Asie qui va se réveiller.
Il suffit de regarder les nouvelles dans le monde. La route de la soie tracée ni Kim, le président de la Chine, miaraka amin'ny Russie. La fin d'un monde. C'est une position. Et alors là, je vais me faire crucifier par mes amis théologiens, par les biblicistes. Mais je vais tout de même vous dire, Arulazeku, haut et fort, ce sera la fin d'un monde, la fin de ce monde que nous connaissons. Et qui dit la fin d'un monde, il y aura un autre monde. Eh oui. Vakiony filazana tsara fa tsy raha manatobotso zao moka no mandanga. Isy lanitra vaovao sy tany vaovao. Wow. Fa beza moa le hoe la fin d'un monde io dia miditra amizay tsika amin'ny création ny atao hoe hanazava aminareo amizay ny phénomène ny atao hoe multivers mifandraiky amin'ny la fin d'un monde. Les multivers sy la fin d'un monde. Arao tsara le raisonnement. Fanazavana scientifique no hitondrako éclairage biblique. Fanazavana scientifique no entiko hitondrana hoe tsy mifanohitra mihitsy ireo fa tena ohatry zao tsara, tena ohatry zao tsara. Ok? Donc c'est une question de cycle circulaire et non linéaire. Circulaire, cercle, et non linéaire. Ici, comment c'est une notion du temps dia linéaire, oui. Teraka tamizao ranona de maty tanora de aveo maty tamizao de aveo izy mitsangana tamaty ohatry zao. Tsy mitsangana maty fa hoe maty naleva linéaire. Fa ny circulaire, ianao aveo mahita rehefa anatin'ny cercle aiza ny atomboany. Rehefa manao compas ianao tamin'ny nanao forme géométrique tany am-pianarana, tsy misy fiandohany ary tsy misy fiafarana. Rehefa circulaire ny zavatra. E zao azavaina amiko hoe taiza nanomboka io cercle anao io. Eny possible mety hoe misy teboka an'ilay compas de le crayonnao nanindry teo amin'ilay feuille de hoe teto nanomboka. Fa raha jerenao hoe raha manao cercle amin'ny ordinateur ianao boribory, azavao amiko hoe aiza ny fiantomboan'io cercle io de azavao amiko hoe aiza ny fiafarany io. Tsisy. Ce qui veut dire il n'y aura pas de fin. Là, je dis des bêtises, là. Mais il y a toujours un éternel commencement. Il n'y a pas de fin, mais un éternel commencement. Et c'est ça l'éternité. Le présent éternel. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ny maly, tsy misy ny rampitso. Androany mandrakizay, zany ny atao hoe mandrakizay. Ny atao hoe mandrakizay dia tsy misy intsony ny lasa ary tsy misy ny hoavy fa ny androany matoetra mandrakizay. Ary tsy misy intsony notion du temps. Raha mamaky ny boky ny Apocalypse ianao, inona no zavaboary tsy ho hita intsony amin'le monde nouveau. Écoutez bien, un autre monde qui va émerger, un nouveau monde. Ino monde nouveau io? Tsy misy intsony zavatra anankiroa. Zany anoratra boky momba ny Apocalypse. Zavatra roa no tsy hita intsony amin'le tany sy lanitra vaovao, bakio tsara ny bokintsika amin'ny Apocalypse, dia ny masoandro sy ny ranomasina. Misy dikany a? Ny masoandro sy ny ranomasina tsy ho hitanao intsony amin'le monde nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les réalités, c'est le monde visible. Il n'a la lecture métaphysique en bas de clé visible. Dia ny masoandro dia manambara ny temps. De ozy Jesosy, izao no ho fahazavana ho anareo fa tsy mila masoandro intsony. Aiza ny herinao, ry fahafatesana ho aiza ny fanindromanao, mahatonga ny hoe toerana tsy misy fahafatesana io. Inona ny antony mahatonga ny toerana io tsy misy fahafatesana? Mahatonga ny toerana io tsy misy fahafatesana dia satria le temps n'existe plus, mes amis. Zay nanoratako an'ilay article tamin'ny Fakomaly hoe libérez-vous du temps, libérez-vous de la dictature du temps, libérez-vous du joug du temps. Le temps vous rend esclave. Ary io no anafahan'Andriamanitra antsika
amin'ny farany fiainatsika de hoe tu seras libéré par l'esclavagisme du temps. Ary rehefa libéré amin'ny esclavagisme du temps anao dia tu deviens éternel. Il n'y a plus de fin, mais toujours un éternel commencement circulaire. Oui. De rehefa niforona ary ny temps zao globe terrestre zao tany sy zao tontolo zao hitatsika zao a talohany nisy notion du temps talohany nisy notion du temps de efa nisy zavatra réalité hors du temps nampisy ilay temps averiko talohany nisy zao hors du temps zao temps zao zany zao zavatra voafetrany fotoana zao le monde zany hoe eo amban'ny masoandro dia voafetrany fotoana sy ny toerana de efa nisy réalité hafa izay tsy eo amban'ny fifehezan'ny temps et espace. Ahoana ny amakina zany ara-tsoratra masina ny scientifique milaza zany a ny scientifique no milaza zany a le temps a été créé par ce système du Big Bang. Le Big Bang a fait que le temps existe. Hein. Je vous le dis. Hein. Le temps est fruit du Big Bang. Tsy andany andro am'zay satria mila misy documenté nareo rehefa aveo. Fa dikan'izay zany le temps n'est pas le commencement. Le temps n'est pas le point de repère. Et qui dit le temps n'est pas le point de repère, l'espace aussi n'est pas le point de repère. Vous savez, les localités, les géolocalités, si on fait douane, fanisi mon réalité hafa, ni créer à nous réalité. Si utopie, ça veut dire que scientifique. Ari, zao n'apostole dia na seoaz tam fahitana ny apocalypse zany. Inona ny zavatra naseho any Jaona natao amin'ny apokalypsy dia ny hoe afaka mahita ny zavatra rehetrarehetra ohatra hoe nahita izy Jerosalema vaovao de nahita izy zany hoe tsisy intsony ny hoe nitongotry ny anankiray le anjelin'Andriamanitra izy de ery amin'ny ranomasina de anankiray ery amin'ny tany ery amin'ny continent zay le métaphore naseho azy zany hoe réduit tanteraka amin'ny resaka espace ary zay tsy sinne hoe ranomasina les notions de l'espace ary les notions du temps foana ao amin'ny mandrakizay notion du temps et notion de l'espace foana ao amin'le monde mandrakizay e sora ao anatin'ny saina le hoe mandrakizay de zavatra tsy manapahataperana fa ny ao anatin'ny saina hoe le monde de l'éternité c'est un monde où il n'y a pas de passé ni du futur mais il n'y a que du présent éternel zay le ranomasina le monde de l'éternité il n'y a plus la dictature du temps et de l'espace. Deus anareo ahoana filazako zany hoe mifokabozaka le paster io maindotsika iverina misoratra masina tadidinareo ny tantaran'le tandapa etiopiana tandapany etiopiana izay rehefa nytenenin'ny fanahy izy hoe mandeha any ianao a mba azavao amin'ilay i Filipo azafady Filipo nytenenin'ny fanahy masina hoe mandeha any ianao a azavao amin'ny io tandapa etiopiana io a ny filazana zany misy ny filazana azy ny io hevitro teny vakiny fa tsy azony mihitsy le verset vakiny ao amin'ny boky ny Isaia tsy azony mihitsy le izy
dia nandeha izy nandeha teny an-dalana de nentiny fanahy izy GPS de tonga teo amin'ilay tandapa etiopiana de hoe azonao eo zavatra vakianao io tsy azoko izy de nazavainy ina ny zavatra nitranga de ho vakitsika io parti io dia ianareo ihany no asaiko mitsara azy selon ny famakinareo ny voasoratra de alefako ato aminareo le référence ok zao ny voasoratra ao ny anaran'i Jesosy dia nasaina janona ny kalesy ary izy roa lahy de Filipo sy le tandapa etiopiana zany midina ho eo amin'ny rano dia nataony batisy izy ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy eno ny toeny dia nentiny fanahin'ny tompo i Filipo ka tsy hita n'ilay tandapa intsony izy fa nandeha tamin'ny alehany izy sady mifaly io tapany faharoa io no mystère rehefa vita zany ny asa nampanaovan'Andriamanitra ny Filipo na nazava ny hevitry ny soratra masina de aveo izy hoe atao batisy vita zay a de nanjavona Filipo ahoana hoe nanjavona Filipo nentiny ny fanahin'ny tompo ka tsy hita intsony izy téléportation ve zany tsy haiko mba ho azonareo ihany izy de mbola ampiko ihany niovan'i Jesosy tare teo tendrombohitra tadidinareo izy daholo nanatrika teo Petera Jaona Jakoba dia indro tonga namangy an' Jesosy teo ao tendrombohitra iza Elia sy Mosesy ahoana fanazavanareo any normalement ary tsy miova ny soratra masina ny maty tompoko de tsy miresaka mivelona ary fa vetavetana amin'Andriamanitra ny miconsulte ny maty io navoan'ny Saoly rehefa namoa any Samuel tany amin'ny fahafatesany mais c'est quoi ça c'est pas fini de nisy feonidina avy any an-danitra de nisy rahona plutôt nanarona any zareo de nisy feony voaka avy tao am'le rahona hoe ity no zanako malalako zay sitrako izy no enoe zay nareo tsara io scénario io raha misy zavatra mystika tsy mihoatranao io comment expliquer ce phénomène de façon biblique anakoroa ny option azo anazavana an'io ny option voalohany de zao ny eo anatin'ny soratra masina nazay fa za tsy mamorona ary rehefa niteny Petera hoe andeotsika anao tranonay telo eto ny ray ho anao ny ray ho an'ny Filipo ho an'ny Mosesy ny ray ho an'ny iza misy ty ray ho an'ny Elia de hoy Jesosy hoe non andehtsika hidina io hidina io tsy fantatra de miteny ny sasany hoe teny tendrombohitra any zao le andeha hidina any ambany non azadiny fa misaroman'Andriamanitra dia teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra donc ny option voalohany de zao hoe noentina tany amin'ny dimension céleste izy telo lahy nanao expérience tsy fantatro na NDE filaza zany na fantatro zany hoe tsy teto tany zareo fa noentina quelque part tany amin'ny monde de l'esprit satria tany no nisy any Mosesy sy Elia ary tany koa no nisy any feon'Andriamanitra no miteny tao anatin'ny rahona
io le atao hoe théophanie, THEOPHANIE. zay ny explication valable anankiray. Mahatonga amin'ny teny an'izany dia satria i Paoly apôstôly koa raha tadidinareo amin'ny asan'ny apôstôly Koritiana sy tadidro ny teny hoe tsy tsaroko natao amin'ny tena na tsy tao amin'ny tena aho izy eno tsara ny teny Paoly fa noentina tany amin'ny lanitra fahatelo aho. Averiko tsy tsaroko izy Paoly natao amin'ny tena aho, zany hoe hors du corps na dans mon corps je m'en souviens plus, fa nampiakarina tany amin'ny lanitra fahatelo aho. Io expérience mystique an'ny Paoly io no bataiko makato amin'ny transfiguration atao amin'ny tendrombohitra dia noentina miakatra tany koa izy telo lahy nampahitana zany atao hoe io ny voninahitry'Andriamanitra, io ny toerana misy an'io Jesosy io fa tsy zanaky Maria sy Josefa zany io fa Andriamanitra io lehilahy io, Jesosy no anarany. Théophanie no filazana zany. Ka noentina nakao amin'ny voninahiny nampahitana an'izy telo lahy zany hoe vonjy maika provisoire mialoha hoe sokafana ny masonareo ahita hoe fa iza mariny ity Jesosy ity. Io le lazainy Daniel hoe lay zanak'olona, le fils de l'homme, ary le zanak'olona de tsy iza fa le ao amin'ny voninahiny ao amin'ny mandraka zay de naseho azy. Io ny explication valable voalohany. Fa misy explication valable faharoa koa de ity sur le plan théologique ny resaka eto fa tsika tsy manao explication à deux balles de hoe rehefa miditra ao amin'ny mandrakizay n'Andriamanitra ny olona, rehefa miana n'ity monde miditra amin'le monde parallèle eo am'izay tsika, io le monde parallèle zay miara-miaina amintsika eto ty monde parallèle aty zany miara-miaina amin'ity monde visible aty fa tsy hitany masotsika fotsiny fa coexister io monde io. De misy fotoana indraindray zany manao irruption aty amin'le monde visible le monde invisible de io mitranga teo ambony tendrombohitra io dia i Petera Jacob ary Jaune miditra ao amin'le dimension n'Andriamanitra zay tsy misy intsony ny notion du temps et de l'espace ozy tsika. Le temps mety azotsika takarina ihany fa ahoana ny nazavantsika hoe tsy misy intsony ny espace. Espace zany hoe tsisy ny toerana zany elanela-toerana. Ohatrany hoe za zany eto sady afaka eto no afaka makery aminao. Réduit ny espace. Tsy omniprésence an'Andriamanitra tsika fa réduit ny espace. Eo donc ray amin'izy loha reo zany. Fa na ray na le faharoa ny tia natongavana de zao hoe misy monde parallèle invisible ny côtoyer an'ity monde tsika andavanandro ity fa tsy hitany maso tsika fotsiny. De naseho any Jacob sy Petera ary Jaune zany teo an-tendrombohitra. Tao anatina fotoana voafetra de naseho azy. Apiko ty koa ary verset anankiray zay omeko anareo ty tantaran'ny Elisa mpaminany. Elisa mpaminany sy ilay mpanompo lany izay miaraka taminy nenjeny miaramila Assyrianina. Dia natao ohatra dia natao natory izy mirahalahy zany tany anefitra de taitra le mpanampiny Elisa de rehefa taitra izy de nahita hoe oay mifoazakako jereo fa efa voadidiny ny miaramila ny Assyrianina tsika maty tsika androany. De ozy Elisa mivavaka Elisa de hito le texte meko anareo eto Mpanjaka faharoa toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo 2 Rois 6:17. Deux Rois 6:17. Ary Elisa mivavaka nanao hoe Jehova
mifona aminao aho, ampahirato ny masony mba hahitany, ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo, ary de nahita izy ka indro mitendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Averiko indray. Ary Elisa nivavaka hoe Jehova mifona aminao aho, ampahirato ny masony ny masony mba ahitany, ary Jehova nampahiratra ny masony, zany hoe nahita an'le monde invisible izay tsy hitany izy, dia nahita izy fa voadidiny soavaly sy kalesy afo ny ry Elisa. Juxtaposé zany ny monde invisible sy ny monde visible ny coexister miaraka, fa tsy hitan'ny masotsika. Fa misy fotoana sokafan'Andriamanitra ny masom-panahiny olona mahitan'izy io, tahaka an'ity lehilahy zay miaraka tamin'ny Elisa ety. Eto zany ny ahitantsika hoe isika zany dia ny cohabiter na ny coexister amin'ny monde invisible, na de tsy hitan'ny masotsika aza dia tsy afaka ilazatsika hoe tsy misy zany. Tsy ny soratra masina koa zany teny hoe tsika tsy mitolona amin'ny mofo aman-drà fa amin'inona, fa amin'ny fanaratsy aiza eny amin'ny rivotra. Misaoran'Andriamanitra tsy mahita ny zavatra ao ambony lohantsika io, fa ngambany tsisy matory atoandro, tsisy matory alina atsika fa mety miororo. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète, mes amis. Oui. De toy izao mpiano, lavabe hoa izy ty fa de mifona satria raha zay tsy afa-po raha vao tsy vita zay izy. Ahoana ny rapportsika amin'ny invisible io? Ahoana zany ny tena important zany amiko tsy le fahafantarana ny fisian'le monde invisible, fa nana hoe ahoana ny fifandraisantsika amin'ny monde invisible io ny any m'intéressé anahy. Dia misy fehezanteniny eto ndray de fonako amintsika kristianina, fa naka citation miainga avy amin'ny évangile de Saint Thomas. Oui, Saint Thomas tsy ao anatin'ny canon biblique, fa omeko anareo eto zao ny tenin'ny évangile de Saint Thomas. Adikako le izy de ho hitanareo ao amin'ny commentaire. En teny français fa adikako rehefa avy eo dika teny malalaka. Je vous, ozy Jesosy zany ao anatin'ny raha ny citation de Saint Thomas. Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Averiko. Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu. Zany hoe ho asehoko anareo zay zavatra tsy hitan'ny masonareo, et ce que l'oreille n'a pas entendu, zay zavatra tsy hainy sofonareo enona fa ho heninareo rehefa izany no ampahaino anareo izy, et ce que la main n'a pas touché, na ny zavatra tsy azo tsapaina amin'ny alalan'ny touché fa ho azonareo tsapaitanana ihany anefany, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ary ny zavatra tsy nandalo mieritreritrareo koa. Aza adiny fa amin'ny anthropologie jiosy cœur zany dia conscience fa tsy ity conscience ny cœur. Dia ozytsika hoe fa ahoana ary zany dadapasy donc rapaka andeha ho ampitahaitsika amin'ny voalaza ao amin'ny epistiliny Paul any Romana toko voalohany andiny faharoapolo. Ampitahao io tenin'ny évangile de Saint Thomas io amin'ny voalazan'ny Paul ao amin'ny Romains 1:20. Zao ny voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fombany tsy hita, fomban'Andriamanitra zany, dia ny heriny mandrakizay sy ny maha-Andriamanitra azy tsy hita, nefa ao misy ny heriny, dia miseho hatraminy nanaovana izao zao
atraminy nanaovana zao tontolo zao zany hoe atalohany namoronana lanitra sy ny tany zany de efa nisy manifestation an'Andriamanitra mbola tsy nisy ny planète terre de efa nisy ny manifestation ny herin'Andriamanitra fa fantatra amy zavatra nataony ka de tsy manan-kalahatra ireo. Fin de citation. ao mazava aby zay ngamba ny tenin'ny Thomas Saint Thomas eto de mbola piko eny tadidinareo zay mpanaraka amy pejy fatra mpanaraka amy pejy ny teniny safady tompo le teny nampiasainy Jesosy tamin'ny Natanaely rehefa niona tamin'ny Natanaely izy hoe indro ny Israelita tsy misy fitaka de taitra be Natanaely fa ahoana ny ahafantaranao aho de ozy izy Jesosy hoe fony mbola tsy niantso anao koa rozy izy Filipo dia efa hitako ianao tao ambanin'ny aviavy taitra be Natanaely fa ahoana ny nahafantaranao aho fa ahoana ny nahitanao aho de ozy Jesosy ina navaly Jesosy azy de omeko anareo le fehezanteny Jesosy ity ny fehezanteny ty ny namaliny Jesosy azy rehefa taitra izy tsy voasoratra ny tokosany iny fa io fotsiny izy hoe ho hitany nilazako anao zany va ozy izy no inonao fa ho hitanareo ny anjely hiaka-midina eo ambony zanak'olona oh là là zany hoe misy couloir afaka mifandray am'izay le monde invisible sy le monde visible tena afaka mifandray ho hitanareo ny anjely hiaka-midina eo ambony zanak'olona tadidio tany Peniela tantaran'ny Jakoba Jakoba le nandositra ny Esau de natory tany anefitra de rehefa natory izy de nahita fahitana fa indro misy sokatra ny lanitra de nisy tohatra nidina avy any an-danitra de nampifandray ny lanitra sy ny tany de nisy anjeliny Jehova niaka-midina teo io le anjeliny Jehova niaka-midina io no lazainy Jesosy amin'ny Natanaely eto inona ny teny Jesosy lazaina am'izany hoe amin'ny alalako no misokatra indray ny fifandraisana eo amin'ny lanitra sy ny tany noho izao dia accessible ary enoy am'izay teneniko eto tsika zany tsy ny extraterrestre ntsony ny zava-dehibe fa ny isika olombelona isika zany dia afaka eno tsara lozaiko zao tsy miandry ny andro hafatesanao tsy miandry ny fotoana ionanao am' Jesosy amin'ny ora farany fa am'izao ora sy fotoana itenenako zao sy mandrapikipony masonao dia afaka manao va-et-vient ao an-danitra ianao averiko indray nohony am' Jesosy dia accessible ho an'ny olona rehetra ny miditra sy mivoaka ao amin'ny fiainana mandrakizay zaho no vavahady ho Jesosy raha izao ny voan'ny olona sy idiran'ny olona dia ahazo hanina izy nohony am' Jesosy dia afaka accessible atsika teny Jesosy ina moa nitory-teny Jesosy voalohany indrindra vao nanomboka nitory-teny izy tsy mbola nisy zavatra teneny Jesosy akoatran'ity mibebay ianareo fa efa kaiky ny fanjakan'ny lanitra tsy manambara fotoana iny tompoko fa hoe mibebay ianareo zany hoe midira ao fa efa tonga eto aminareo ny lanitra efa accessible ny lanitra efa akaiky le akaiky eto zany proximité fa tsy manambara durée hoe efa kely sisa de ho avy efa akaiky efa azon'ny olona rehetra idirana azon'olona idirana nohony amiko hoy Jesosy no idiranareo ny lanitra zany hoe réduit supprimer ny espace temps ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fona ny espace sy ny temps ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra accessible ho an'ny olona rehetrarehetra izay mitady azy izay le nilazaiko tany amin'ny fampianarana taloha ny amin'ny vavaka tompoko de tsy fandefasana mail makany amin'ny papa any an-danitra ny vavaka tompoko de tsy fandefasana ny listany course ny provision hoe za mila vary za mila akoho za mila katsaka za mila siramamy za mila menaka ny vavaka tompoko dia c'est un va-et-vient ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra c'est un va-et-vient miditra ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny salle du trône vous avez accès ao salle du trône pourquoi tsy ararotiny zany fa maninona lasa mavesatra be le vavaka
tokony fahafinaretana hoe andeha hivavaka ho hivavaka zany hoe midia amin'ny efitranonao mangingina ozy jesosy fa ianao amin'ny efitranonao mangingina ao ny lanitra ao ny lanitra sanatriavin'izany mandeha makany gabone ianao ka miresaka amin'ny rainao dia io gabone lasa lanitra mialatsina raha nafotoana anareo zany teko zany fa lazaiko zany eo ampandrina ianao marary miresaka amin'ny papanao ny rainao zany dia miondroka eo aminao ny lanitra miondroka eo aminao ny lanitra tonga eo aminao ny lanitra sy ianao no manakatra amin'ny lanitra sy ianao no mandeha mitady ny lanitra ny manatona anao sy zany no miteny an'izany jesosy no miteny hoe efa kaiky anareo ny fanjakan'ny lanitra efa eo izy jesosy miteny hoe aza mandeha nareo raha misy miteny hoe arina aty fa ny fanjakan'andriamanitra dia ao anatinareo lanitra ianao rehefa hitoeran'andriamanitra donc nous avons tsika zany zao les relations amle monde invisible isika zany afaka miditra sy mivoaka ao amin'ny salle du trône ny papa io zany hoe papa satria zany jeray le film lakabany iny dia mahafinaritra mihitsy le miteny hoe papa tu es le fils héritier de Dieu tu es l'héritier de Dieu tu as accès dans la salle du trône pourquoi miafiafy nampitolagagatsika i Mosesy tamin'ny fahafahany fanatrika amin'Andriamanitra Mosesy ozy izy ny soratra masina dia nifanatrika tamin'Andriamanitra vakio kely ange Deutéronomie 34:10 omeko anareo ny référence Deutéronomie 34:10 io vakio quoi voilà ary tsy nisy intsony niseho teo amin'ny Israely tahaka ny Mosesy izay fantatry Jehova nifanatrika izay tsy fantatry Jehova nifanatrika amin'ny teny fototra nazavaiko amin'ny ambany io amin'ny teny hébreu le mifanatrika nez à nez face to face face à face manambara intimité zany manambara proximité zany c'est pas un privilège c'est un droit d'un enfant de Dieu tiako be mihitsy reo Deutéronomie 34:10 io hoe nifanatrika amin'Andriamanitra izy nez à nez azonareo ve dika le nez à nez zany c'est comme tanao ohatranareo mandray zazamena baba le zazakely voateraky iny un bébé dia ina nataonao reny na dada am'le zanakao dia efa miresaka amin'ny zanakao iny dia ataonao ohatr' zao miorona ny miorona zay le nez à nez mba azonareo atsaina ve zany image zany c'est Dieu qui parle ici hein Moïse je le connais nez à nez dia misy fotoana tsy ampianako aminareo ny tsiritrany io Jehovah maninona kay hoe Mosesy menao zany privilège zany fa za tsy tsy miteny za tsy narefeo akory fa ao anatin'ny saiko mieritreritra ohatrany hitako izy miteny hoe Jean-Luc ianao aneny manalavitra ianao no mitady problème tu te crées des rituels des liturgies qui t'éloignent de moi manaraka an'izao fombafomba rehetrarehetra zay manalavitra za te akaiky anao je veux être en tête à tête avec toi je veux être nez à nez avec toi comme je l'ai fait avec Moïse io intimité io proximité io no andrasan'Andriamanitra amitsika dia mety hiteny anao hoe ka Mosesy zany fa tsy za Mosesy kosa ane tsy mitovy amintsika za moa mpafirin'ny Mosesy oui fa enoy ny toyany andeha vakio kely mba tiako mba vakianareo ty Numérie 12:3-8 pourquoi Mosesy nanana an'io privilège io est-ce que vous vous êtes déjà posé la question hoe mety ozy anao fotsiny ka Mosesy ane mpitarika an'Israely dia anazy manokana non eno tsara
misy fanazavana omeny soratra masina nomero 12 3 8 lavalava kely izy fa omeko anareo le référence. io ary Mosesy dia lehilahy nitsipiako atao nanaty izy nasiko fond marqueur jaune. Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra ny olona rehetra ty ambony tany, ary Jehova dia niteny tampoka tamin'ny Mosesy sy Arona ary Miriama hoe Mosesy sy Arona ary Miriama hoe mivoay ianareo telo menada ho any amin'ny tranon'ilay fiaonana. Dia nivoaka izy telo menada ary andrahoana no nidinan'i Jehova ka nitsangana teo ambaravarany tranon'ilay izy. Dia niantso amin'ny Arona sy Miriama izy ka nivoaka izy menada. Dia hoy izy Jehova eto miteny, mba miainoan'ny teniko, eno tsara amin'izay ary. Raha misy mpaminany Jehova eo aminareo, Jehova no tena sambany Andriamanitra mibera olona, c'est Dieu qui lance des fleurs sur son serviteur. Raha misy mpaminany Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no sehoako aminy ary amin'ny nofo nitenenako aminy, fa tsy toy izany kosa amin'ny Mosesy mpanompo izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mifanatrika no itenenako aminy, mifanatrika no itenenako aminy, dia amin'ny fahitana fa tsy amin'ny teny saro-pantarina ary mijery miendriky Jehova izy. Te hiteny alleluia hozy zalapatekoty, alleluia. Ahoana tsy hanao alleluia amin'izany kosa? Amen na rahana. Donc zany maninona? Tsy privilège zany, tsy privilège io, fa Yahvé mihitsy no miteny hoe afaka miresaka amiko ny olona anankiray satria nahoana? Dia ahoana lazainy azy? Humble. Tsy misy mpanompon'Andriamanitra maniry tena mihoatra no Mosesy. Eto les contradictions amin'Andriamanitra mahavariana. Ahoana zany te hanana accès am'le monde invisible ianao? Te hanana accès amin'io monde parallèle io ianao? Tsy fanaovana méditation yoga, tsy fanaovana méditation calcul fa humilité. Ny fidinanao farany ambany zay le hoe zay manetry tena no asandratrany. Tsy manao toe-tsaina ny tilikambony Babela, tsy misy ezanao manakatra an'Andriamanitra no ahitanao azy. Fa eto ny humilité ny Mosesy, humble Moïse. Io humilité io no nananany accès am'le monde invisible. Tsy adiniko mandrakizay ny tenyty mpampianatra anankiray ty ary isaorako azy, tsy fantatro raha misy mihaino anay eto, pasteur pasteur tao an-tany fotsy izy, Luterane, pasteur Jean-Claude Randremiarsoa, mankasitraka ray aman-dreny, loloaviko atapony loha, nahazahoako fahalalana sy nahazahoako fahendrena avy any ambony. Misy teninao zay ray aman-dreny nataonao tao aminay tao amin'ny séminaire théologique apartany Luterane tao Atsimon'ny Avoko, fony mbola mpianatra ao tamin'izany fotoana izany. Ho anareo zay mety mahafantatra azy dia ampitaony aminazy zao teny zao ary isaorako azy. Pasteur Randremiarsoa Jean-Claude hoe te ahita an'Andriamanitra ianao? Te hiresaka amin'Andriamanitra ianao? Tsy any ambony izy, fa midina farany ambany, fa izay aty amin'ny ambany indrindra no mahita azy. Tsy adiniko teninao io ray aman-dreny, nanova ny fiainako io. Te ahita an'Andriamanitra ianao izy, tsy ny fiezanao manakatra ny avo no ahitanao an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra ozy izy dia notre Andriamanitra tsika ozy izy dia Andriamanitra midina. Tena marina an'izy zany. Ahoana ozy izy? Efa reko ny fitaraina loky dia efa midina aho zao hamonjy azy. Zay mety neny tamin'ny Israely, midina. Andriamanitra midina. Jesosy maty amin'ny asejeriana, midina tany amin'ny saina tsy hita. Jesosy teraka, midina tany amin'ny tranon'omby.
jesosy nyteny tamin'ny zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ndraitranao midina any amin'ny farany ambany io jesosy kio karaha te hitany jesosy ianao te hifanerasera amin'ny akaiky ianao te hiresaka amin'ny fanatrika ianao te hisy proximité aminy ianao midina amin'ny farany ambany eo no ahitanao azy oui zay ny paradigme ny fanjakan'Andriamanitra zay le hoe vous allez faire une rencontre inattendue rehefa any amin'ny toerana tsy mahazatra atsika ny mahasamy hafa nytsika kristianina eto indray dia midera atsika kristianina par rapport ny religion rehetrarehetra nantsika isika tsy manao quête du monde invisible tsy manao méditation mba hiakatra tahaka an'ireny olona manao voyage astral reny non natsika ny andriamantsika no midina manatona atsika io le manao hoe révélation c'est un Dieu qui vient c'est un Dieu qui se révèle c'est un Dieu qui descend de son trône c'est un Dieu qui vient à la rencontre de l'homme ino andriamanitra ny midina nitsangatsangana atao am'sa miteny hoe ry adama aiza moa ianao andriamanitra no midina mitady anao ny barrière na ny obstacle mahatonga atsika sahirana am'ty resaka ity am'ty resaka notion invisible ity izay eo no mifangaro am'ireo namatsika athée de zao ny invisible meko anareo eto ny définition ny l'invisible araky José Leroy hitako hoe tsara be le fanazavany de ho azavaiko aminareo izy mialatsiny ao fa lava be le fampianarana satria zavatra mavesabesatra izy ity dia l'invisible est non-chose na hoe rien tsy hoe néant fa rien amin'ny teny anglisy nothing zany hoe non-chose c'est pas une chose zay dikan'le nothing fa tsy hoe rien tsy hoe néant fa ny tiano tenena zany justement hoe les réalités an'le monde invisible de tsy azo identifiena amina chose ty zao chose de ny réalité an'ity zany de noho ny misy chose dia afaka amin'ny tena hoe ity natao hoe vera zany hoe les mots dia collé à la chose de ity natao hoe vera azo sotroina rano fa am'le monde invisible tsy misy chose afana midécrire an'le izy azonareo tsika zao raha midécrire zavatra de satria misy zavatra zay le thing THING fa nothing zany hoe tsy misy chose eo no masarotra an'le monde invisible absence d'un corps zay le Dieu est esprit zay vavaka amin'ny fanahy de vavaka amin'Andriamanitra de vavaka amin'ny fanahy sy ny famarinana Dieu n'est pas une chose dans le monde tsy misy chose ary amitsika amin'ny raisonnement tsika olombelona de hoe pour que quelque chose existe il faut d'abord qu'il y a une chose n'est-ce pas de ahoana ozy izy ny Hébreu toko faha 1:12 voalohany sy faharoa meko anareo Hébreu 11:1-2 Hébreu 11 ah là là désolé 11:1-2 zao voalaza hoe ny anaran'i Jesosy ary ny finoana ny fahatokina amin'ny zavatra antenaina de tsy pio le faharoa fanehoana ny zavatra tsy hita io le non chose nothing fanehoana ny non chose fanehoana ny invisible fanehoana ny nothing fa izay any no mahatsara laza ny taolo finoana no afantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo zao
dia io indray tsy pio indray ka dia tsy izay zavatra miseho no nanaovana non chose tsy izay zavatra miseho no nanaovana zany hoe ny zavatra hita maso dia tsy miainga avy amin'ny zavatra tsy hita maso ny chose dia ny foronina avy amin'ny rien mialtsy fa tena manahirana be izy a ny chose dia nipotra avy amin'ny rien rien égale nothing égale non chose nefany a réel fa tsy hoe néant ao ok noho zany ny zavatra zay misy eto zany dia ny objet ny zavatra hitany masotsika ary ny tsapahitanatsika ty monde visible ty zany a dia io no lazaina amin'ny ty titre ty hoe ela tsy fa ataoko omeko anareo de am'izay nareo tsy sahirana les choses na les objets émanation de l'infini il est émanation zany de hoe mipoitra avy ao amin'ny infini ny zavatra fini ny zavatra dia nipoitra avy amin'ny infini noho izany ry avako malalako de zao zafady fa voadona foany ty mafana fono loatra noho zany ry avako de zao tsy ny fini tsy ny zavatra voafaritra no référence ultime iprovena hoe tsy misy ara satria tsy misy tsy azo provena ara scientifique de ozy hoe tsy misy ny infini no nampisy ny fini donc ny raisonnement scientifique hoe raha vao tsy azo provena avy amin'ny fini de tsy misy zany le lazainareo infini non c'est l'inverse ry zareo gnostique ohatra zay mampiasa ny atao hoe gnose any zareo zay a za tsy d'accord am'izay a fa zareo koa manana raisonnement de ny hoe ny matière ozy izy a dia io no forma na endriky ny zavatra farany ambany indrindra avy amin'ilay andriamanitra atao hoe démiurge zany hoe se dégrader avy any amin'ny zavatra spirituel zany a no ohatrany hoe memidina de farany a tonga amin'ny matière zany hoe ny matière zany no ataotsika hoe sokajy farany ambany indrindra fa tsy io no faratapony or ny zavatra asehony devolo resenina latratsika de hoe ny matière no lasa ambony no ny spirituel or le spirituel est la source de la matière za zany eto zao de mampiavana ny matière sy ny spirituel tsy miady reo fa ny fametrahana ny matière ho ambony no spirituel no tsy manjary satria nahoana lay matière de mipotra avy ato amin'ny spirituel zay no azavaina eto ao a no zany dia tsy afaka manao ho référence absolue tsika mba hivérifiena ny existence n'izao tontolo zao ny existence ny monde parallèle azafady ny fanazavana scientifique eto am'izay ary satria ahoana zany scientifique araky ny scientifique l'univers immense ngeza be goavana be midadasika be dia mampiseho infinité de possibilités satria ny scientifique rehetrarehetra de miteny hoe misy zany atao hoe univers hafa zany io le atao hoe multivers idiratsika am'izay le multivers ary ankoatry ny ty univers atsika ty zay be lavitra noho ny atsika no zany ny décrire zavatra anankiray izay fini izay limité mba hanazavana zavatra infini de tsy ho possible mihitsy ity univers atsika ty a dia partie farany kely indrindra par rapport ny univers rehetrarehetra misy réalité hafa zany a akoatra ny réalité tsika eto
dia jesosy ihany niteny an'izany tamin'ny pilato tadidinareo ao zy jesosy tamin'ny jaona toko fahavalo folo andiny faina amin'ny telopolo zao no voalazany azy ato mba haneoko aminareo misy réalité hafa jesosy namaly hoe mifanjakako tsy avy amin'izao tontolo zao fa raha avy amin'izao tontolo zao ny fanjakako dia miady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra ho amin'ny jiosy aho nefa ankehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako io teny jesosy io ina ny tiany olazaina ny teny jesosy io lazainy io dia hoe izaho dia avy amina monde hafa je viens d'un autre monde qui n'a rien à voir avec votre monde ary monde koa aza afaka miécraser ny monde nareo fa tsy manao zany fotsiny aho ny tiana tenena dia hoe matoa misy ny miracle raha zavaina sur le plan logique mahatonga an'ireny miracle reny hoe jesosy nandeha ny ambony ranomasina jesosy nampitombony mofo tsonga navoky la dimy arivo lahy jesosy nampahiratra ny jamba jesosy nanasitrana ny boka dia satria zany no réalité ao amin'ny mondeny jesosy zavatra banal zany eo amin'ny fanjakan'andriamanitra zavatra mahazatra zany eo amin'ny fanjakan'andriamanitra fa aty amin'ny mondetsika izy réalité vaovao dia ino no mahatonga atsika amin'ny teny hoe miracle zany jesosy mandeha ny ambony ranomasina zany efatra ary amin'ny genesis toko voalohany tompoko hoe ary ny fanan'andriamanitra dia nambomba nandeha teny ambony rano satria zay ny monde n'andriamanitra monde tsy misy la loi de la pesanteur tsy misy la loi de la gravitation tsy misy la loi du temps tsy misy la loi de l'espace tsy misy notion physique chimique fa hafa mihitsy ny réalité any sy manaraka ny atome sy ny nucléon sy ny sisa hafa mihitsy ny any paul apôstola dia anazy hoe hafa ny vatany any an-danitra corps céleste ary hafa ny vatany aty an-tany corps terrestre ao dia ho faranako amin'izay fa efa lava dia lava possible ve misy irruption an'le monde anankiray aty makaty amin'ny monde tsika possible ve oui possible satria zao ao amin'ilay force bing bong ny tranga dia aza adino fa misy foana ny atao hoe aona filazan'izany misy terme scientifique zay ka ro tadiaviko ato oui misy le hoe misecréer foana misy en perpétuelle création zany tsy titany zany safady l'univers zany hoe misy création vaovao foana vokatry ny big bang zany mbola mitoy io dia misy le lazainy zareo hoe énergie du vide filazan'ny physicien azy vokatry le big bang dia io énergie du vide io no énergie créatrice mahatonga ny processus de création perpétuelle tsy mahagaga zany raha am'izao tsika amin'ny teny zao mbola misy planeta vaovao mipotra tsy mahagaga raha am'izao tsika amin'ny teny zao misy espèce animale vaovao jereva nareo hoe ny documentaire ny arte sy ny documentaire national géographique anisany de chaîne anankiroa tena tsara be surtout national géographique tena proposeko anareo fa misy ny botaniste milaza hoe misy espèce végétale vaovao mipoitra tsy mahagaga zany satria le monde est toujours en mutation satria ny scientifique dia milaza hoe misy l'effet de bing bang micréer multivers univers exponentielle foana mitombo zany hoe mbola mitoy zany famoronana any fa tsy hitany masotsika fotsiny misy monde hafa any misy réalité hafa any et possible misy être hafa satria ozytsika hoe isika neka infime partie ao anatin'izany fa za tsy malala hoe ohatrany ahoana aloha fa misy possible zany logique plutôt
de hoy hoe possible ave zany misy irruption satria eo foana masy hoe marina ave pasteur le famanginy olona avy ary amin'ny ohatra extraterrestre tonga efa tany reny misy documentaire sisa tandremo aloha be de be ny olona nanao charlatanisme am'ireny ovnis sisa reny za tsy mandaa tsy dirako n'igny fa mila mitandrina be tsika satria be de be ny fake be de be ny olona manao fanazavana tsy de mazava fa hoe possible ave mifampiditra oui sika ary zao afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka de miditra ao monde-ny invisible atsika ary ny avy ihany koa possible makaty le monde invisible makaty amintsika ohatra zao ny anjely zay niresaka tamin'ny Marie ny fanahy masina zay ho avy amin'ny Pentecoste manao va-et-vient possible ave misy irruption de l'autre monde l'au-delà amin'ny monde tsika valiny oui exemple amenanareo ao soratra masina iza le namangy any Abrahama ka natonga ny Abrahama nanome ny apafolo ny fananany lay mpisorona be atao hoe Melkizedek io Melkizedek io c'est un être bizarre tsy fantatra ny rainy tsy manana non tsy fantatra tsy manany rainy tsy manany reny aiza misy olombelona tsy manany ray tsy manany reny zany fa iza io Melkizedek io silence radio misoratra masina tsy manakolaizay izy io tsy haiko fa nisy namangy Abrahama ary tsy ndray mandeha Abrahama no nisy namangy ohatran'io être mystique Melkizedek on ne sait pas d'où il vient qui c'est d'où fa ary Abrahama de niakohoka teo anatrehany nitondra fanatitra tsy vahiny tsotra zany point d'interrogation possible ave misy irruption avy any monde invisible aty amin'ny monde visible oui jereo le lazainy le niady tamin'ny Jakoba l'ange du Seigneur le nifampitolona tamin'ny Jakoba niady tamin'ny Jakoba mandra-pangiran'ny andro de hozy izy Jakoba tsy avelako anao raha tsy nitaya c'était un combat entre l'ange du Seigneur on ne sait pas qui est de io nefa nitsodrano azy nitay azy point d'interrogation ireo anjely telonay namangy any Abrahama alohany andeha andringana ny Sodoma sy Gomora hoaizy nareo izy Abrahama de hoe andeha ho any ananina zay de natsony Abrahama de niazakazaky Abrahama de niakohoka tamin'ny anankiray tamin'izy telo tsy izy roa lahy fa ny anankiray izy ou être mystique io on ne sait pas qui c'est j'ai une petite idée mais je garde ça pour moi de niakohoka teo anatrehan'io anankiray io Mosesy i Abrahama azafady de nanasa azy hoe andao ianareo isakafo any amiko de miditra tao ambany tente tao amin'ilay trano lain'ny Mosesy zareo i Abrahama zareo safaza Mosesy foana zay tsy mitovy am'izao androtsika zao tsika rehefa mandray vahiny ao an-trano de tadidiko tsara tamin'ny andron'ny dadanay sy mamanay de hoe andanaraka izy mividy 18 petit beurre de mividy caucase Fanta am'le tavoangy reny fa manam-bahiny tsika nafaly any tamin'izany hoe ihinana le biscuit 18 petit beurre na le 4 race reny tsy haiko raha mbola misy reny na tsisy tsony am'izao de vetivety tiako teneny hoe vetivety zany makery am'le magasin kely tsy anany letsy anao de tonga le fa tamin'ny androny Abrahama hoe anao sakafo zany mivolona ny ondry ela be zany vao vita ela be mamono an'izany mamoly azy sy sisa nahandro azy za tena mino isa tapak'andro ray manontolo zany nijanona teo io être mystique io tsy fantako izy io de naninona teo io être mystique io ny sakafo andraso aloha aola tsara ny sakafo fa nga moa ny anjely mihinan-kanina non ny anjely tsy mihinan-kanina ny anjely tsy mihinan-kanina raha mamaky ny soratra masina aloha ny anjely tsy mihinan-kanina c'est un être spirituel ity nefa zay lazainy Abrahama fa ny tompo naninona ny sakafo ohatra manaraka Petera sy Jakoba sy Jaona letry amin'ny ovatareta tendrombohitra tsy averako tsony iny fa tanysaiko fotsiny Eli sy Mosesy nefa koa misy koa de amin'ny monde de l'esprit mauvais ny devoly koa afaka miditra tsehatra ty amin'ny monde tsika
io lazainy Jesosy hoe tandre mifanahitany satana latsaka avy any an-danitra tahaka ny varatra aho. Mampitandrana Jesosy hoe l'esprit mauvais aussi il est là. Ary miandrika endry tohana hampahory anareo. Donc soyez vigilant hoy Jesosy. Sy ny sisa sy ny sisa. Ny amaranako ny teniko zany de zao hoe azotsika am'izay ngambany zany ny antony mahatonga ny soratra masina mandrara atsika hoe tandremo ny milalao an'le monde des esprits. Eto zany dia conclusionko ty. Tandremo ny manao apprenti sorcier le makany amin'ny médium makany amin'ny dadarabe de hiezaka manokatra varavarana amin'ny monde des esprits oa saripady. Matoa Andriamanitra nanafatrafatra an'io any amin'ny testamenta taloha de hoe dangereux. Nous n'avons pas le contrôle ni la maîtrise dans le monde invisible. C'est un monde vaste. C'est un monde infini. Donc mila mitandrina de ity anisan'ny fampitandremana zay lazaina ato amin'ny Deutéronomie 18, 11 à 12. Deutéronomie 18, 11 à 12. Ho anareo zay manandrakandraka mandeha miantsoantso fanahy io, manokatra fenêtre malalaka anareo hidiran'ny fanahy ratsy. Aoka tsy hisy ao aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao skidy, na mpanao ody, na manao masim-bava, na mpanady na manao azo tsindrin-javatra médium, na mpanao atsarana, na mpanontany amin'ny maty. Dangereux. Aza milalao monde des esprits fa tsy voafenao. Io fois ianao manokatra varavarana idiran'ny esprit. Tsy hainao hoe esprit avy aiza io. Sarotra ny maîtriser an'izay rehefa avy eo. De zay vao tery miditra tsehatra an'izay ny mpamoaka demonia na mamoaka ny fanahy ratsy satria hampahory anao izy rehefa avy eo. Conclusion. Ho atsika kristianina de ty. Ny mampiavaka ny finoana kristianina, za tsy miteny hoe natsika irery no misy fa natsika no nirasahako de ny atsika ny dokafako. Ny mampiavaka ny atsika kristianina de zao hoe isika tsy miandry ny ho any akoatra fa ankehitriny de efa azonao iainana ny any akoatra. Averiko ny tenin'ny Pierre Dac, je préfère le vin d'ici-bas que l'au-delà. Zany hoe isika de efa eto sahady déjà efa miaina eto sahady ny au-delà. Tsy miandry ny rapitso, tsy miandry ho faty, fa am'izao a de efa fampikasokasoka. Ny fanahy masina mivavaka ho ahy amin'ny fitarainana tsy azo tononona eo ankavanany ray. Jesosy mivavaka ho ahy eo ankavanany ray. Efa mivoaka sy miditra ao anatin'ny royaume-n'Andriamanitra zany. Io le lazain'ny théologiana hoe l'eschatologie du déjà et du pas encore. Atikako ihany raha ilainareo. L'eschatologie du déjà et du pas encore. Zany hoe sahady nefa tsy mbola, déjà et pas encore. Ina ny conséquence directe an'izay eo amin'ny les mondes parallèles, les mondes tsika sy les mondes ny invisible, de lazainy Jesosy hoe efa nomeko fahefana ianareo handresy ny herin'ny maizina, handresy ny menarana sy ny mainoka. Isika tsy matahotra ano monde des esprits io fa aty amintsika ny lakle. Oui, efa nomena anareo ny fahefana hanitsaka ny menarana, hamoaka demonia amin'ny anarako izy dia hitany amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy, hametra tanana marary izy dia aty amintsika ny lakle. Tsy isika no ampitahorin'ny monde des esprits, nefa koa aza milalao afo. Aza milalao afo fa tsy mbola teraka ianao zy pasteur Zakaria Tsivoe zay de efa misy ny devoly. Ne sois pas plus malin que le malin. Ne te crois pas être malin que le malin. Le malin, il a déjà existé avant toi. Donc il connaît toutes les ficelles et les rouages de la vie. De farany
dia ty tenin'ny Paoly ity no hitako hoe mampahery indrindra hampaherizako anareo eto am-pamaranana dia ty tenin'ny Paoly amin'ny Efesianina 4:2-5 ity hoe ny anaran'i Jesosy ary niarana tsangana isika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Wow, ça c'est le poteau. Niarana tsangany ary niarana petra ny any an-danitra zany hoe zaho zany ianao zany isika zay mino ny famonjeny Jesosy dia ny ila tongotsika efa any ary ny ila tongotsika mbola eto. Fa tsy hoe mbola ho hita eo raha hoany ana tsy hoany. Efa anany any. Zay le nahatonga teny aminareo hoe ny zanak'Andriamanitra tsy mikatsaka lanitra fa mpandova lanitra. Za zany am'izao fahavelomako zao de efa mivoaka sy miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. J'entre et je sors, je rentre et je sors. Miona amin'ny papa ao foana, miresaka amin'ny papa ao aho. Rehefa tonga ny fotoana te resaka aminy de miresaka aminy. J'entre dans ça. J'entre dans sa présence. À chaque fois, atadidio ty, à chaque fois ianao miresaka amin'io dia miditra ao amin'le esory ao anatinao le notion na espace-temps. Tu fais un voyage pas astral, mais tu fais un voyage céleste. Tahaka ny Petera sy Jakoba sy Jaona miditra tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa zay mahatsara le hoe mivavaka amin'ny kipy ianao. Za rehefa mivavaka ka mieritreretra de je m'imagine être dans la salle du trône face à mon père. Zay ataoko eo anjarako ny manao azy. Te hiakoky ianao de miakofo. Te hitsangana ianao de hitsangana. Te hikipy ianao de mikipy. Te hiratra ianao de mihiratra. Te hanangatana ianao de manangatana. Zay tianao. Azadino, tu es face au trône de Dieu. Manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra. Anjaranao no mahafantatra hoe inona ny fihetsika ataonao manoloana an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka isika. Saotra Jesosy eo noho ny fampianarana ity zay inonay fa hanokatra zavatra be dehibe eo amin'ny fifandraisanay aminao. Ny fahafantaranay fa afaka miditra sy mivoaka ao amin'ny fanjakanao zahay. Are-panahy lehibe zany. Ny fahafantaranay koa fa efa nomenao anay ny fanalahidy ny amin'ny fanjakany maizina dia efa nitenenao toero ny devoly de andositra anareo izy satria ianao no atahorany. Ary indrindrandrindra ny fahanananay antoka fa izahay dia zanaka mpandova. Ka izany no mifehy ny fiainanay rehetra. Misaotra noho zany fitiavanao zany. De akinoko aminao ny mpiaino sy mpanaraka ty pejy ity. Mba ho lehilahy lehibe sy ho vehivavy lehibe amin'ny finoana ka tsy ho ampitambolomboleny rivotry ny fampianarana maro samihafa intsony. Fa afaka hiteny tahaka ny Paoly izahay hoe fantatro izay noako. Fantatro izay noako. Ny dera ny laza ny voninahitra dia anao zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Samita in'Andriamanitra mirary soatsika rehetrarehetra. Zay no masaka ho izy ny mpahandro takatra zay fa dia raiso am-pifaliana zay mba kely naroso atsika teto. Veloma tompoko.